Les gens y restaient, enfin les agriculteurs, ils restaient plutôt un peu chez eux et puis ça vivait plutôt en famille et on n'ouvrait pas sa ferme. Pourtant, il y a 22 ans, Nathalie... Sympa, c'était ici. Alaka misy 10 mars araka amby sy 20 ity toy ny mahazatra dia misy ny loahevitra maro zay hofakafakana hitondrana analizy isan-karazany ao anatin'izany fandarana miara-manonja izany. Amin'ity indray midoraka ity sika dia ireo solombavambahoaka eo anivon'ny tiko Madagasikara no hiakatsehatra eto efa eto ny solombavambahoaka namana mpanao gazety Fidèle Razarapera efa eto akaiky ihany koa ny solombavambahoaka Rodin zay vao milaza an'izany sika dia efa niany amin'ny faritra Rivomamo any ny mby ao an-tsaina voalohany mbola ho avy eo ihany koa ny hafa fa dia ny teny dia ampiandohana dia ny fanasananao aritra hatramin'ny farany iaino sy hiaraka amakafaka amin'ireo mitondra an'izay analizy isan-karazany izay. Député Fidèle Razarapera Vetrany ary no omentsika ny fitenenana amin'ny fanokafana ny fandarana Dahoary. Raba tokolasy toko vavy ary sorana mandrakariva nareo zay manaraka ny fandarana. Naiza toerana narahanareo an'izany fandarana izany ary raha tamin'ny latsinaintsika ny teto dia androany alakamisy ndraitsika vao eto amin'ity fandarana ity noho ny fandaminana maro samihafa. Ezahana ny mba tsy dia banga be loatra ny solombavambahoaka ao anatin'ilay herinandro zany raha misy ny fafana manao an'izay sy ny fandaminana satria tsy rana ihany koa mpampotoana eto dia ny tamin'ity herinandro ty aloha zany fantarareo tsara fa nisy ny fifidianana zay natao tena ny satria mbola ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoantsika amin'izao tsika amin'ny resaka zao dia tsy maintsy manefa ny adidy amin'ny maha-solombavambahoaka ihany koa zay satria sao dia ataonareo solombavambahoaka migitrika ohatra le nakany Etopia tsy zay tsy nakaizaka zay manohana bare hafa tsy nalanay koa ny adidinay amin'ny maha-solombavambahoaka anay ny fidy somatsara ny solotena ny anteny miaram-pirenena satria zay moa ny ladinika tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana zay nataonay solombavambahoaka ty dia ny anankiray misy lalàna anankiroa zay nanaovana ratification dia misy an'ilay fifidianana solotena ny anteny miaram-pirenena ho eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny tamin'ny resaka ratification zany dia teo ny solombavambahoaka tiako Madagasikara azo marina any anatin'ny fahatongavany zany mbola misy koa ny toy dia mbola eo ny mandrapatapitra ny fivoriana zany eo foana ny solombavambahoaka tiako Madagasikara misy ny mivory any anatin'ny asambômiera misy ny maneho makeo anivon'ny fivoriam-be ary ohatran'ny omaly zany zao dia tsisy bangy zay nanankiray za tao anatin'ny fivoriam-be ary isana indray anjara mavitrika tamin'izany fifidianana zany fa ny hafa moa mandefa procuration izy tao anatin'izay tsy hoe efa tany taloha hoe misy ndray manko nefa lasa tany alohan'ny siny ny fivoriana tsy ara-potoana misy efa tsy teta Madagasikara fa zany efa tao anatin'le fivoriana tsy ara-potoana nanatrika mihitsy ny fanokafana fa hoe manao baolina Barea dia lasa ny anankiroa nandeha nakany dia samy mbo tia baolina ihany fa le vahoaka koa zany tsy maintsy omenao asiny avy amin'ny alala maha-solombavambahoaka anao dia lay fivoriana fa tsy hoe raha tsy makany Etopia ianao dia tsy tia Barea ary sao dia napakany anareo koa ary naresy an'ireny 4-0 satria tena hatramin'izay nareo tsy tany ohatra Barea nareo mitsamo maresy le Barea izy député Anatsirabe faharoa ny anankiray dia député Anatsimondrano ny anankiray Andra Tsivahiny sy Elzeko plus Alfred reo zany ny honorable nakany atondra lakisarisary amin'ny sary hitatra zany dia hoe ina atao ty solombavambahoaka ty aty mangaty tsy miazy reo migitrika fotsiny io asa manana ny ataontsika hoe famaritana ny atao hoe asan'ny solombavambahoaka zay le ifidiananareo anay nareo mpifidy io zany tena ny fisiny ny fandarana ohatrany toy ny fampitaizantsika no ampahafantaranareo tokony mahay mifidy ny olona atao hoe solombavambahoaka nareo ina atakalo baolina ne le asanareo zay le zavatra misy zay ataoko hoe samy mbo tia baolina zao ihany tria zay zao koa tsy tia baolina tsy baolina zay fa hoe misy asa mifanandrefy amin'izany moa ny ento manana amin'izany koa raha antsika malala amin'izao fahasaranam-bahoaka zao
dia tsy fantatra hoe aveza moa zany mety manana amin'izany fa raha nitatitra azo aloha zany hatreto dia nandaniana eo amin'ny 1 milliard 300 millions d'ariary ny déplacement aniny a resaka Barea iny zany. Zay zany eto dia mangataka amin'ny masolombam-bahoaka ty amin'ny fanoherana meo indray mangarahara mikasika ny fandaniana tamin'ity déplacement Barea ty. Angatahana mpanatateraka zany zay. Zay ny asanay masolombam-bahoaka anay dia ataovy ny asanareo mampanatateraka anareo manome zany tatitra zany. Omeo ilay atsipriany amin'ny fandaniana lany atao anatin'izany hoe reto ny fiaramanidina, reto avy nandeha tao anatin'izany. Ka raha ohatra ka tao anatin'izay ireo solomam-bahoaka ireo ka nentoan'ny fanjakana nandehanany tany dia ity zavatra mba tiako apatsahivina tadidio fa tamin'nisy fotoana zanaky ny prime ministre angamba zay mbola ministre izy tamin'izay sahina valsa tamin'izay ngamba ministre frantsay fa lasa anona moa taterina nisy nandeha resaka nijery baolina mihitsy koa le izy raha tsy diso Champions League le izy jereo kely eo amin'ny internet eo nge zay resaka fijerevana baolina zanaka ministre frantsay zay fa gidragidra be mihitsy fa aveo rehefa entina namana miditra manaraka eo le izy rehefa aveo mafisiny satria mbola aveo ny namana zay tia baolina koa ohatra ny mamra bendrina zao afaka mijery kely an'izay amin'ny internet eo dia hitantsika eo le izy hoe inona le historique an'le zavatra fa ny olona zany no hoe fanjakana tsara tantana dia tena hoe tsy manaiky an'izany hoe atao gabraraka ny fidiranao ny fandaniana atao aminao mandeha mijery baolina soatran'izany. Ka eto zany dia mangataka mangarahara amin'le fandaniana natao an'le Barea tamin'ity déplacement ty tokony ho fantatra daholo hoe izy avy nandeha dia iny zay zany mangataka zay mangarahara zay raha tena fanjakana tsara tantana zany no jerevana ao anatin'le izy dia tokony ho jerena zay zavatra zay hoe famaninina no misy fandaniana miala an'le tokony atao hoe tena fandaniana amin'ity mangataka mangarahara zany tsika dia mila fanazavana hoe famaninina no nandaniana an'izay izy ao anatin'io zany le délégation zany tokony mazava dia didik tsara tamin'ny andro Andriamatoera Janor Mampianina nandenanao nireny fitsidiam-paritra tany ivelany reny fitsidiana tany ivelany Madagasikara zany fa voatanisan'ny mpanao gazetinareo tamin'izany fotoana zany hoe zao vola lany tamin'izany nentina rianina nanaovana an'izao nanaovana an'izao tonga koa zany fotoana ty mba atao aminareo koa le izy hoe indra koa fa nandeha Barea délégation be da be 1 milliard 300 millions d'ariary izavy sy navy natao tao anatin'izany omeo zay mangarahara zay mangataka mangarahara am'izay fa io rehefa tsy anomenareo ho azona ihany le izy dia entina eto koa zay rehefa azy zay tsy metraka fotsiny am'izao nge fa ndeha ho takina io arotadiavinay momba an'izay satria zay koa fa somary likilik tamin'le Barea resy dia aloha zay tsy inona ny eritreritra hoe mba efa andaniana vola be any dia tokony mba mahazo fandresena tsy nahazo fandresena le Barea tsy mampanina anay fomba ny baolina boribory zalahy atindratsika manarina amin'iny fa le ny akoatran'izay oeraoera manina isany ho avy zay amin'izay sikotra an'izay zay ny asanay masolombam-bahoaka zay ty fanoherana tompo aloha zava andresaka ka na ianareo manao mangarahara amin'le izy dia milamina zany eo tsika mahita hoe samy hita mivoaka hoe marina aveo mangarahara anareo sa tsy marina fa raha tsy manao anareo ho avy zahay koa amin'ny angady sy ny arina indray isikotra mikasika an'izay fandaniana zay fefa azonay tarema ary tsy maintsy ho hitatsika asitsika pirofo fa kalma fotsiny ambesa hozy jojoby zay ho avy tsika amin'izay fa zay zany le zavatra anankiray tsara horesana mikasika an'le Barea fa efa miresaka solomam-bahoaka teo fa nandrify amin'ilay faresen'le Barea moa zany makahery andrala Barea fa mahavesatra ihany le 4-0 monsieur le mpanazatra io moa mipilalao zany efa zatra ihany izy misy fotoana resy fa mpanazatra zany tena mangididy mihitsy ny loha amin'ireny tena ahoana ny paika entina anarenana an'ity ary ianao matetika omen'olona tsiny zany rehefa mandresy ny olona tsy dia betsaka mandoka mpanazatra fa le namony baolina nitokavana hay mahay kosa metanira mahay kosa karolisy mananina ry le baolina makatsy fa maty le baolina tena le mpanazatra kosa raha ngady nefa tsy haiko izy anaran'le baolina iny tsy nitsoraka an'le baolina tamin'ny tokony ho izy mpanazatra mahazo ny taolambe tsy mitapaka ka zay ny adidin'ny mpanazatra zay fa makahery ny ekipa rehetra makahery ny mpanazatra jereo aloha mipaikady fa manao remontada tsika raha ohatra ka
mba mety mandresy 5-0 atsika dia Madagasikara dia afaka entina mbavaka nareo ry zalahy kely finoko zany fa zandray vonitondra mbavaka anareo mihitsy ao anatin'izay lalao verina zay satria mavesatra ihany zany efatra ny ohatra zany tena nanijaronana teo amin'le fahita lavitra hatramin'ny farany ary ohatrany be ihany nefa niala aloha vao 3-0 izy dia efa ohatra nisy nitady ra kaiza hoe 15 minitra 3-0 mangidy ah zany fa tena zay lokaloka tany aloha 2 minitra fanginana ho an'laisany reny lokaloka reny le makamaka bary ah tena sany lokaloka 2 minitra fanginana ho an'laisany aloha fa tena grave le hery vola maly tena maharary sady resy ny ekipany tena mbola lasany naty anaty posy mafy zany atsy eny famirenana manary dia zao iresaka mikasika an'le ateny miaram-pirenentsika satria tao anatin'ny ateny miaram-pirenena koa maly dia misy lalao koa tao lalao na dia tsy baolina ary ny tao fa lalao politika avolenta koa ny lalao politika tao maly satria niditra tamin'ny atao hoe fifidianana ny solotena ny ateny miaram-pirenena anankiroa isolotena eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay moa zany no fitsipy-dalao mametraka ny mpikambana sivy ao anatin'io fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay hiasa mandritra ny fito taona zany reto amperinasa reto zany tapitra ny fepitaony asany izay nafataratsika mazava n'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona tokony mba tapitra miaraka amin'ndralahany iny fa ingany le ekipa vaovao mba tsy ho zay fa mba hanantenana zavatra tsaratsara kokoa mba maname endrika vaovao an'io fitsarana avy momba lalam-pandrenana io ho vovonana ediny lohany tokoa amin'izany fampiarana ny voafaritra ao anaty lalam-pandrenana zany ka tsy misy mibilabila ntsony rehefa aveo fa tena hoe fitsarana amin'ny mafitsarana azy fa tsy fitsarana ara-politika ohatra ny natao tao anatin'izay fitotaona zay ka eto zany zay dia miarahaba aloha an'ireo le solotena ny anteny miaram-pirenena solotena ny anteny miaram-pirenena nareo na iza ny fidy zany dia solotena ny anteny miaram-pirenena ianareo mirahalahy dia ny efatsika tononona mpanolontsaina avo moa zany reny amin'izao satria rehefa aveo izy raha voafidy zay fa miova ny titrany fa dia mpanolontsaina avo fotsiny zany aloha amin'izao hoe mpanolontsaina avo isany Nelson William sy mpanolontsaina avo Merlin reo zany no lany teo anivon'ny anteny miaram-pirenena ny ray nahazo vato 170 tamin'ireo vato manan-kery zany ny ray nahazo 80 dia ny ambiny moa zany tery de tery ny isa ary tena hoe efatra zany tena songadina dia nitaorianan'izay Andriamanga sy Zamax zay efa filohany anteny miaram-pirenena teo aloha ny ray nahazo 220 ny ray nahazo 750 izy efatra reo zany tena nahazo vato betsaka indrindra tao anatin'ilay izy ary tao anatin'izay dia hita taratra fa azo lazaina fa nandresy ny tena hoe safidin'ny solomam-bahoaka zay zany no azoko ilazana azy hoe safidin'ny solomam-bahoaka ary nisy karazana afatra ngeza be ho an'ny mpitondra fanjakana tao anatin'izany latsabato satria latsabato miafina izy nataony solomam-bahoaka zany satria nisy consigne de vote ihany ny avy any amin'ny mpitondra fanjakana izay roa no natolony tamin'izany dia ny ray lany Merlin fa Andriamanga zany no tsy lany tao anatin'izay na izany na tsy zany avy taty amin'ny ataontsika hoe tsy miankina tamin'ny fanjakana zany hoe tsy natolotry ny fanjakana tsy nomeny fanjakana consigne de vote dia nahazo vaty ihany koa ny candidat Nelson William sy ny candidat Zamax dia rehefa jerenao zany reo fahalanina-reo raha jerena nisan'ny solomam-bahoaka tonga dia 170 dia mazava ho azy fa matoa mahazo vato 80 zany lay tsy natolotry ny fanjakana ny candidat Nelson William dikan'izay misy tao anatiny ataontsika hoe solomam-bahoaka miaradia amin'ny fanjakana nametraka ny safidiny ihany koa taty amin'ny candidat zay tsy natolotry ny fanjakana satria misafidy roa amin'ireo candidat 720 sa 12 ny tonga tao 12 ny latsaka ny solomam-bahoaka zany tao anatin'izay dia zay no nampivoaka an'ireo
anarana anankiroa ireo zany. Zay zavatra zay dia taratry ny zavamisy. Efa tenentsika foana io. Rehefa miresaka eto amin'ity fandarana ity tsika, teny miara-pirenena azy dia tsy mivara lia loatra an'izay ny fandehany ny fomba hijerena ny fiasa zany eo anivony teny miara-pirenena. Satria ny antony anankiray fotsiny ohatra zao atsika resahana zany dia ny hoe matoy ianao manana maro anisa nisy ezaka nataonao zany nandritra ny fifidianana solombamboaka. Reo maro anisa ireo kory tsy hoe any aposy ny mpitondra fa solombambahoaka reo. Ary amin'ny solombamboaka zay dia manana ny adiditra andraikitra ataony amin'ny solombamboaka azy izy. Manana ihany koa ny eritreriny sy ny fahitany ny fandehany rahapirenena. Tamin'ny fanokafana nyity fivoriana tsy ara-potoana ity ny filohany anteny miara-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa dia ny teny mazava mihitsy gouvernement izy tamin'izay hoe vahaolana ve ny fanovanany gouvernement sa misy olana ifotony tokony hojerena aloha mialohan'ny resaka fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Fa nasiany resaka tao anatin'izay ny mikasika an'ilay ataontsika hoe fanajana an'izany solombavambahoaka zany. Satria napetrany mihitsy tokony mba asina considération le solombavambahoaka raha resaka fandrafetana mpikambana eo anivon'ny gouvernement no resana. Ny antony dia maro isa ny avy amin'ny mpitondra fanjakana eo anivon'ny anteny miara-pirenena ary ireo no manolotra ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Fa rehefa mandrafitra an'ilay mpikambana amin'ny gouvernement ohatra ny tsisy resaka ilay maro anisa eo anivon'ny anteny miara-pirenena. Zay le teny antsika hoe le fahaizana mampiasa an'ilay anteny miara-pirenena misy pitsopitsony fa tsy hoe rehefa lanitra amin'ny anaran'ny antokona dia masaka any anatin'ny boaty any dia tonga dia hoe iny tsy maintsy ataonareo ohatra iny io fa manana ny eritreriny koa reo. Ary zay zavatra nitranga omaly zay dia valikafatra ho an'ny fahefana mpanantanteraka hoe tsy zay tianareo akory ny atao fa mba manana ny eritreritray izahay solombavambahoaka. Raha mamaky tsotra ianao zany. Raha mpitondra fanjakana moa matetika tsy mamaky ohatra zany fa lazay fa misy mamadika indray zao ny solombavambahoaka tena efa mamadika mihitsy rianina efa mivadika mihitsy rianina. Zany zao tava resaka tamina solombavambahoaka IRD dia zao ny teny tsonomboka izy ny anarany fa izy mahafantatra tsara ty zavatra nyteneny anaty. Tokony mba misy feranty tsy miaraba solombavambahoaka. Solombavambahoaka ifidy tsy arabainy mandritra amin'ny fotoana hidikodoana atao anatin'ity grande salle ity. Donc zany zany zavatra zany miteraka frustration amin'ilay solombavambahoaka. Ary zay le teny antsika hoe ny fahaiza mitondra isany zany. Enao mpitondra tokony manana olona anankiray tsy mpanohizana aminao mpitondra satria ianao tsy afaka mifandray vatana amin'ny solombavambahoaka raha ohatra ka lalam-pandrenana ny jerena avy amin'ny alalan'ny taratasy ny mifandray amin'ny anteny miara-pirenena. Ianao zany tsy tokony mpanatritava amin'ny solombavambahoaka mihitsy raha ny tena marina ka tokony misy olona anankiray karazana tsy mpanohizana eo aminao sy ilay solombavambahoaka na atao hoe tena miara milafika amin'ilay solombavambahoaka mihitsy ary miaina raha ohatra ka eo amin'ny ataontsika hoe lafin'ny demokrasia satria manjaka ny hevitra amin'ny alalan'ny safidy. Ary zay zavatra zay koa mason'ilay olona zay nalefa n'ilay mpitondra fanjakana zay mety ho afa za tsy miteny hoe tsy maintsy ho zay koa io olona io rehefa tonga ao fitsarana avy malampandrena hoe tsy maintsy ny fanjakana koa no eketeny na inony teny fa mety anao ny asany araka ny tokony izy koa izy rehefa toka ao na dia ny fanjakana aza mety nametraka hoe zay ngeny nanolotra anao tao ny solombavambahoaka taty aminay nalany anao na ny olona taty aminay nalany anao tany amin'ny teny miarandolona moa tsy hidirantsika lalina fa nitato amin'ny miara-pirenena. Zay any resahako mikasika n'ilay fifidianana teo anivon'ny anteny miara-pirenena fa mbola misy ambiny tsy vitanay tamin'ny kabara zay namambahoaka resahana anatiny ny zavatra zay nyresahana iny tokony ifampiresantsika koa zany ao anatin'ity fandalina ny fanoherana no tena nibahana zany tao anatin'ilay ataontsika hoe lahateny nataon'ilay filohan'ny repoblika. Ny tsara soritana aloha zany hatreto dia tsy ampifanetretena ny mpitondra. Tsy ampifanetretena ny mpitondra ary feno fitiavatena diso tafa ohatra ihany koa. Ary ny tena olana aza dia zao tsy mahatsapa ny atao hoe fifaneraserana ivelany nareo mpitondra. Zay zavatra misy. Aka ohatra anankiray zahay moa amin'ilay mitety an'ireo karazana masivò sy ny organisme internationaux samihafa reo dia misy miresaka aminay ireo tompon'andraikitra reo. Tompon'andraikitra japonais zao nitafa resaka taminay zany dia niresaka. Zao ny zavatra nyresahany. Tena gaga sy talanjona mihitsy ianao hoe ary amina masivò ary
no miresaka aminao amin'ny fampirarahana amina resaka volovary. Fatany efa solombavam-boaka Madagasikara vao fito tany Ambatondrazaka. Ianao moa izy zany le député Ambatondrazaka, oui za mihitsy zany député Ambatondrazaka atao anatin'le fanoherana. Misy tetikasa manko izy amin'ny fanatsarana ny resaka fambolem-bary io. Dia izahay japonais ozy no manao an'le izy. Dia anayen'le tetikasa ozy dia nanao taratasy zay izy, nanao lettre de recommandation. Nandefa taratasy tany amin'ny ministère ny fambolena. Io taratasy nalefanay tany amin'ny ministère ny fambolena io izy dia misy tetikasa anankiray papri izy teo raha tsy diso troisième phase zany le izy. Io zany no nanaovany zareo an'ilay recommandation tany amin'ny ministère ny fambolena. Dia jerenareo tsara ny ara-tsi-panahy an'le mpitondra amin'izao fotoana izao, tena gaga sy le fitiavan-tena sy le titikely. Otry nirifatra be le solombavamboaka zareo ihany iny. Resatsika amin'ny fotoana mampety anazy koa iny anankiray iny fa nazy aloha vola beny aloha andeha ozy rô. Lay tetikasa zany papri 3 nijikany manao an'le izy. Dia nalefa zany le lettre de recommandation nalefa tany amin'ny ministère ny fambolena zany. Dia zao ny zavatra nisy tao anatin'le izy mahatonga le japonais zany amean'ilay vaovao taty amintsika hoe zahay ozy mitady technicien zanaky ny faritra ary fantatray fa manana fahaiza manao. Jerevanay ny expérience rehetrarehetra, jerevanay CV-n'le olona, dia mety aminay jika zany lay olona anankiray, le technicien anankiray, ingénieur zany io amin'ny fambolena, dia nanaovanay lettre de recommandation tany amin'ny ministère ny fambolena hoe ity olona ity no mitondra n'ity tetikasy ty papri 3 ty zany amin'ity izy ovatsin'ny japonais vola ty zany. Dia rehefa tonga tany amin'ny ministère le izy dia ozy ry manam-pahaizana atao ministère hoe tsy io ka fa zahay ministère manana olona le jika zany eto tsy mijery hoe loko politika na ny fiaviana aloha zany jereny hoe mba avy any amin'ny faritra le izy satria any le anaovana an'le izy. Tsy mijery hoe ty ny mivavaka any amin'ny katolika ave io sa anglikane io sa fiangonana zandriny io, HVM io sa TIM io sa IRD, tsy nijery an'izay izy. Fa le fahaiza manao zany jerevany dia tombony le mazanaky ny faritra anazy. Dia io zany no nalefany hoe mahafena le fepetra takiny le jika mihitsy zany amin'le papri 3 lay technicien hitan zareo. Tsy le olona no nangataka hoe za no ataovy ao amin'ny toerana io, fa ny japonais mihitsy no nampiantso an'ilay olona hoe avianao aty. Voasafidinay dia naovana taratasy nakany amin'ny ministère zany. Tonga amin'ny ministère, lava amin'ny ministère lay recommandation lay le mpamatsy vola, le tompony hamatsy an'le vola tsy nekeny. Fa zahay atao ministère manana olona efa nomanay amin'ny toerana io. Tsy resy dika zany tsy nilavany zany le japonais. Ok ary le japonais fa alefa sauter le anarana avy any aminareo. Dia alohan'ny mba mezana le anarana zany le ministère tokony mba mahafantatra tantara, tokony mahafantatra fifandraisana diplomatique an'le firenena, tokony mahafantatra hoe inona firenena izy ty miantoka an'ity zavatra ty. Na alefa le anaran'le Andriampavilanitra, za moa tsy te hanona anarana eto fa ananako le anarana fa tsy te hanona anarana mihitsy eto zany aloha. Nalefa le anarana, nandefa anarana zany le ministère, vehivavy le technicien le ministère. Fa rehefa tonga tany amin'ny japonais izy ela jerevany le CV ta izy olona io nianatra tany Korea Avaratra. Jera tsara ny zavatra ataonareo olona nianatra tany Korea Avaratra, asianareo miara-miasa amin'ny japonais. Korea Avaratra sy ny japonais sakaisy maso. Zavatra ohatran'izany ve zany dia tsy tokony mba ho takatry le mpitondra fanjakana hoe misy pitsopitso ohatran'izany rehefa metraka olona amina sehatra fiara-miasa. Ohatra ny rehefa manendry ministre ianao na tompona andraikitra-ambony avy ao amin'ny faritra tsy matsinanana io dia fataro tsara aloha iza le olona, misy firazanana mila respectenao ao, zany mila fantatra daholo zany. Tsy adalan'ny amiral Didiratsiraka rehefa metraka tompona andraikitra eo anivon'ny tafika dia mahamantatra tsara hoe izy ty olona ty, inona daholo ny commandement fa nataony, ta izy ty nanao inona ny fiofanana zay nataony.
hain'ny amiral tsara zany mametrakolona izy raha avy any amin'ny faritra tsy moatsinanana izy ty olona ty avy eo amin'ny clan iny izy no mivoaka jerevany olona satria misy fandraisany zany nenareo olona ny andra nasainareo andeha ariasa amin'ny japonais laviny le japonais tsy mety aminay ozy izy fa zany Korea Avaratra olona tany Korea Avaratra fa izy nefa nareo tsy nanaiky izy niaka zany le ministera tao anatin'iny dia ny hafarany ny soloana olona hafa satria tsy mety amin'zareo le recommandation an'ny jika dia ny soloana olona mihitsy indray vehivavy hafa indray no nalefa moa tsy tehitia fa maninona le olona avy tany Korea Avaratra no natao teo satria misy ifandraisany amin'ilay sampandra zany la direction satria misy an'ilay DPAFF misy an'izay sampandra zay zany mandraikitra an'io zavatra io dia le tale ao sy le olona zay napetraka teo misy fifandraisana manokana fa tsy tantara zavatra betsaka gona mipetsofo zay manko le anao tsika raha lafaka hay tsara ao anatin'le tantarany manahirana ty raha ty ka zay zany izy rehefa ny teo anivon'ny rafitra tao anivon'ny ministera za tsy miteny hoe ny tompona ndraikitra rehetra teo anivon'ny ministera dia nitsipaka le recommandation an'ny japonais fa ny ministra mihitsy sy ty le directeur ty zany no nitsipaka no ny antony za tsy resaka zavatra betsaka dia zay zavatra zay zany tiatsika tenenina mba misy zavatra ohatran'izany tokony hoa mba manaraka ny tokony izy zany nareo satria zay nge le problème am'le fitantanandraha eto dia ohatr'izay le tiako tenenina am'lay lahateny ataon'le filoha hoe lasan'ny olona nao fanamariana aty amintsika hoe io tsika fa mahalala finosana tsika sady tsy manana nety manana dia omen'olona zavatra manaraka fenitra tsika dia ny atsika mbola le ady gasy ihany ataontsika rangasy le zavatra fa tsy mamety mihitsika anaiky hoe satria teknika ty zavatra ty reto ny teknisiantsika dia manaiky ny fametrahana an'izay apetraka lay mpiaramombonantoko zay tsika hoe ty kosary fa tsy tonga dia aka zahay zao mitondra dia zay mety aminay ny atao eo lavin'ny olona kolona ny fanatary amin'ny tany tsy mety amin'ny arivo hoe nomenao dia anaiky an'izany izy tsy nekeny zay zany le tiako tenenina amin'ity ministry ny famboleny ty fa tena monsieur le ministre trop loatra le fitiavatena anareo sy le fankalana koa nananareo hoe rehefa tsy ny olonareo zany dia tsy mety na dia fanaovan'ny olona recommandation hoe ty ny mety amin'io izy tsy mijery lafiny hafa fa hoe ahoana ny ampandeha le tetikasa zay ny eritreretany normal nge le olona aveo raha ohatra ka hoe tonga amin'ny tenin'ny aherzora zafy maleo zay hoe gasy tsy mba fampiandry amin'ny lala mahitsy fa any amin'ny tournant rehefa aveo no mifampiandry satria manino frustré le olona maheno an'le hoe ny avery amin'le masivo ndray ny avery amin'le japonais ndray no manome vaovao anao hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra ataony ny mpitotra ao aminareo amin'izao fotoana zao ny antony zany zavatra zany dia satria tarafitsika avy any amin'ilay le mpitondra inona moa ny problème mipetraka teto mahatonga ny olona memena amin'izao fotoana teny le président de république tamin'le lahateny nataony hoe reto mpanohitry reto izy dia mandeha mikitoritory any amin'ny sampandra samy hafa any oui mandeha mihitsy tompoko zahay ary tena entoanay zay aniny zay tikaraka lalana tsy hitanay makany tovitanay makany dia lasay makany satria ny antony dia tsotra barabarainareo zahay samby gasy tsika ome mangarahara fotsiny nangatana taminareo tsotra nge mangarahara tamin'ny fampiasana ny volan'ny covid fa nanomevy anareo zay tianareo mena ny nomena tsy mazava le izy tsy feno le izy normal zay raha ohatra ka mandeha makany ary mametraka zay hoe eto Madagasikara tompoko dia tsy misy ary tsy manjaka eto ny démocratie dia lasa manazava fa tsy hoe ny ataonareo hoe démocratie tsy maintsy démocratie koa ty aminay samana famaritana an'izany tsika ka ozy nareo hoe mikitoritory any ary zareo nge ozy nandresy tapaka zareo tamin'ny agoa tsy agoa tsony zao nresaka monsieur le président fa azahodina angany janona tany ny famantaranandro efa 2021 tsika androany
Agoa zany efa tamin'ny 2009 ianao rehefa lasa président de république mbola any amin'ny Agoa ianao. Fa ny tianao tenenina zany dia hoe rehefa miresaka Agoa ianao dia mba mety alahelo le olona very asa dia hoe io fa ankahala le aty amin'ny fanoerana. Fa natapaka ny Agoa efa nazavaina teto iny hoe noho ny fanonganam-panjakana zay nataontsika tamin'izany tsy tian'ny Amerikanina dia nitapahany le Agoa. Fa androany tsika efa tsisy resaka Agoa tsony androany fa ny problème androany ny fanapa-kevitra ny raisinareo nanidy an'ilay sistany tara dia lasa tratran'ny Covid tsika. Rehefa aveo nareo tsy vitany nanidy sistany fa na ny asa tatao anatiny ary nakepo daholo nakatokatona daholo ny lalana mifoanana daholo ny fiasanako natrenareo daholo ty faraisana fanapa-kevitra tsy hitany na avoakanareo io moa spécialité nareo mamoaka tanks BRDM nataonareo daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy ampiodina n'le fitadiavan'ny olona le fiainam-pirenena politika ny économie dia androany amin'izay le izy io le izy fesona dia zay tadiavanareo tsy andehanao tatitra any amin'ilay mpiara-mobinatiko amintsika azafady anaovana azafady mihitsy anaovana azatsiny amin'ny terinantera zay mbola andeha indray anao dia tsorona aminareo le izy ka mbola mitoy le izy mbola sy tapitra amin'ny terinantera amin'ny herinandro moko mbola misy otry hitanay loatra le lalana makany ary tena vaky lala tsara reo olona reo miresaka aminay adiny roa farafakeliny zay ao zay wata ataonay mangahazo mihitsy nareo aloha zavany resaka mangahazo mihitsy wa raha dia miteny nolona mga ataonay tsaky ary ataonay mangahazo mihitsy tena marihatra tsara wa voatatara mitsaka sy ny lavany daholo hoe nisy an'izao ary aza mieritreritra nareo fa izahay le tonga any io ane ka vavolombelon'ny tantara daholo ny aina ny tantara nisy teto amin'ny firenena zay fanontaniana apetraka aminay io voavaly zay le zava-misy ka zahay makany tsy hoe mikitorotory anareo fa mandeha miteny ny zava-misy miteny ny zavatra tsy mety ataonareo hoe inona ny tsy mety ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ianareo le tsy mitsara teny fa raha ny tsara teny nareo tsisy tokony alehanay tany fa nareo mihitsy tsy mitsara tena dia mahazo fitenena nareo rehefa aveo aiza ave anao miteny mandritra ny tsaiko adiny ray sasany teny ampahany betsaka amin'izay valikafatra ho an'ny fanoherana fotsiny ka manino ianao raha manao fomba hafa hoe iresaka amaly ny mpanohitra fotsiny afa tsy zavatra andrasan'le vahoaka malagasy aminao dia mikasika an'le resaka amehana ara-pahasalamana satria niakatra be ny tahan'le tsy fahasalamana vokatr'ilay fianak'le Covid dia famaliana ny fanoherana ny eniny eo tampoko miandry ry farany ery tsy misy aloha ny confinement ary ohatr'izao zavatra kely ohatra n'iny sisany ho an'le fahasalamana akoatran'izay dokam-barotra CVO avoakan'ny olona moa sary ny filoham-pirenen'ny olona rehetrarehetra efa saika vita vaksiny daholo ny antsika sarinao misotro CVO no mba mivoaka any ahoana moa zay tsy hanao tatitra any amin'le mpiara-mobinanty ka hoe ny anay kely sary mivoaka hatreto mbola sarin'ny président nay misotro CVO tary amin'ireo tsy mamangy tsy mbola sariny atao vaksiny dia rehefa aveo anao miteny ny mpanohitra mihitsy ny atao voalohany nen'olona ragaty le président ny atao voalohany nenao zahay re tadiavinao atao voalohany tsy aleo atao zahay président rehefa zany tena mampime famadika amin'nen'olona daholo ake zavatra teneninao misy ianao hoe re mpanohitra mihitsy ny ataontsika vaksiny voalohany nen'olona amin'ny firenena hafa ny firenena dehibe le président ny atao voalohany atsy Afrika Kagame ny atao voalohany dia mahagaga fa ianao indray ny miala ilany amin'le izy CVO plus efa tsy nandeha io angena atao narantiranty tany amin'ny grande surface anga CVO zany fa niena ny andalana teo vidiny tsisy mpanao combien le izy raha ny dokam-barotra nataonareo tamin'io zay na ny tavanginy io rehefa tsisy hita tsony le izy tsy niraika tamin'io mihitsy le olona dia zay zavatra zay le tianay tenenina ao anatin'le izy hoe tsy hoe mikitorotory anareo zahay fa milaza ny zavatra marina ny fanapa-kevitra raisiny ty fitoram-panjakana ty rehefa mandray fanapa-kevitra dia taraiky na amin'izay mety aminy ronjato ny mahazo mivory ny mpanohitra tsy niantso olona ivory na ray ianareo ihany aveo no mitendray hoe nangataka tany amin'ny kafo zay fa 1500 ndray mahazo mijery baolina ory fa ngany kafo nametraka hoe ronjato ny mahazo mitangorongorona le kabarinao ne no niteny an'izany
dia maninona ilay ministry ny fanatanjahantena anao no afaka miteny fa hoe 500 indray zao resy 7-0 ampitombo 4 zay 7 507 indray a sa ampitomboana 10 minutes amizay mahazo 10-0 507 indray na vao mijery baolina satria tsy lojika amin'ny teninareo nareo rehefa miteny nareo ronjato dia ajao le ronjato jereo zao ny olona tsisy mijery baolina manino andresy izy 7-0 fangara tsy misy mijery bare ao dia tsy andresy mety fatongava mpijery eo ary mety mampivoraka ny sain'ireo satria lasa misy pression dia mety zay izy vao meresy fa le oera manina nareo ty tsy misy fiafarany dia zay mahatonga anareo hoe ny zavatra teneninareo voetsinareo miteny ronjato avy eo ihany nareo dia efa manovany filan-kevitry ny ministra nakanareo ny fanapa-kevitry iny eo ihany nareo dia mandalina izy hoe makalalana very fa nga le kafo mamaritra ny zavatra ataontsika amin'ny amiana ara-pahasalamana atao amin'ny firenentsika fa tsy nareo mpitondra zay mitondra eo zay le fomba fiasanareo ohatry zay a no tataraina ihany hoe le mpitondranay tompoko tsy lojika amin'ny fanapa-kevitra zay raisiny amin'ny lara-pahamiana zay apetrany hoe inona lara-pahamiana bare avy alosa covid rehefa covid dia ronjato tsy mahazo ronjato point na horesy io na mandresy io a mila micomprendre an'izay ny olona fa mararitsika amin'le aretina be maty be voan'le izy dia apetraka le lara-pahamiana fa tsy hoe rehefa bare avy dia mahazo ampandeverina ianareo style Jerosalema nareo ty la zay fa zahay indray nanafatra an'iny candidat solomamboaka niaraka taminay tany Ambatondra Zaka no nanafatra an'iny niaraka taminareo fanjakana Jerosalema fenona olona tary Tomasina tary bare avy fenona olona nijery baolina tary Tomasina tary zao miverina le izy any Tomasina mirongatra zay tsy dia efa mirongatra avy le izy dia mbola tsy dia zay mahatonga any miteny hoe le ronjato kay zany tsy hoan'le resaka miaina ara-pahasalamana fa fiahiahina sao dia anao zavatra indray mipanohitra satria natahotra n'lay tatitra nataonay tamin'ny farany teo tsy ho avy aty aminay mpanohitra zay isan'ny miahy ihany koa ny fahasalaman'ny vahoaka no hiteraka an'izany fa rehefa napetraka hoe io fa miakatra le tahan'ilay tsy fahasalamana dia manaja zay aty toerana fa ianareo mihitsy zay mametraka an'le izy no tsy manaja azy voalohany dia hoana moa zay tsy tantaran'izany any amin'ilay mpiara-mombonatoka amintsika hoe zao ngeny tsy mahalojika ny tony mpitondra atao aminay tony ary zay ny mahatonga anay mbola miteny hatramin'ny androany sa ve ny tianareo atao miakatrakatra mihitsy ny tahan'le tsy fahasalamana mba hahafahanareo mahazo fanampiana satria kenta manko tsika amin'izao fotoana zao resaka famatsiana ara-bola so ihany fa nanampiny vola omeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia mety mba tonga malakilaky le faiky fa raha io tsy nampiakatra n'io vola io ny FMI betsaka ny sahiran-kevitra teto mba manontany any ianao amin'izao fotoana zao hoe mipandraraha rehetrarehetra hoe iza manam-bola niza mandeha ny fitadiavana fa aminainaina daholo kely hoe tsisy zavatra mandeha fa tsy mpianarana moa zany io dia io izy mitsitaikataika io hoe nareo zavatra tsy ary nisy hatramin'izay tamin'ity fotondram-panjakanareo ty vao nisy an'izany hoe zaraina amin'ny alina matory any akatso mipaka borsy mbola tsy ary nisy an'izany nareo ihany mahita an'izany dia lazay fa ny tim ndray koa natonga an'iny fa zay zavatra zay zany le mahatonga anay mametraka an'izany hoe lay nareo tsy lojika amin'ny fomba fiasanareo ary mijery an'le mpanohitra ho karazana problème foana zay tsy azonareo tapenam-bava dia ho any amin'ireo mpiara-mombonatoka reo ary zay tsy maintsy makany mifampiresaka amin'ireo zay reo koa tsy ohatra nareo ka hoe any apostinareo reo ka tsy andray anay izy ary voataratara kely reo dia fantanina angala reo tsy ho avy dia ho avy ka fa misy fitohanana kely fa zay zavatra zay le tiana tenenina aminareo hoe izahay dia manana didy amin'ity firenena raha manana ity ny anay zay tsy mila anritra fa ny malazo inona ny zavatra tiana hipetraka eto amin'ny firenena voalohany amin'izany io zavatra teneninareo hoe nareo laharana 10 amin'ny fisian'ny demokrasia io zay hoe ino mbola mba mila jerena ihany ny tena laharana 10 marina ve Madagasikara fa sao dia mba diso kely iny fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao mbola tsy nisy angamba tato aminay tato amin'ny fanoherana tato ka hoe nahazo ny antsehatra zavatra tsotra indrindra zany hoe tao amin'ny televiziona-mpanjakana na ny radio-mpanjakana ahoana moa tsy tantarany an'izany any amin'ny mpiara-mombonatoka mandoa hetra daholo any mivoaka malagasy rehetrarehetra na TIM izy na IRD mampiodina ny televiziona-mpanjakana sy radio-mpanjakana io
ko maninona nareo rery ny afaka amresaka ao zay le zavatra tiana hipetraka zay manana zoa eny ny zavatra resahana eny any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara fa lasa mandovoly izy amin'ny alalana connexion vao afaka mihaino anay fa raha ny marina io TVM serany amin'io tsy andoava ny voly io dia tokony maheno ohatra ny hainony anareo koa ny hainony anay tsy mila betsaka somary ome hoadiny ray eo fotsiny zay afahattaranareo anazy misokatra masony sofin'ny vahoaka malagasy hoe aika izany ny zava-misy marina eto ange tsy mitady betsaka akory fa zay mihitsy ny atahoranareo zay tena zay nareo fa misy démocratie eto ny zavatra anankiray bitika indrindra zany teneniko zany a mbola tsy miresaka ny lalàna amin'ny fefanoherana akory tsika zay tsy mety avoakanareo hatramin'ny androany décret d'application didy fampiarana azy fa kely tsy bitika zany hoe ny fahafahana mampiasa ny télévision-mpanjakana sy ny radio-mpanjakana hitenena ny ety amin'ny fanoherana raha zahay reto ny mbola tsy miteny ao dia nama mbola tsy miteny ny mpanohitra satria zahay olom-boafidy androany a ny atao hoe olom-boafidy ny aty amin'ny fanoherana dia ny aty amin'ny timma ny betsaka ny aty amin'ny timma misy an'izany ary eto moa dia mba miteny an'lizy ihany hoe teo aloha zay nisy le rafitra hoe collectif des parlementaires fa iny zany a hatramin'ny tsy nisiny ny olom-boafidy HVM teo anivon'ny parlemanta itsony dia tsisy antony pisintsony zany zay resaka collectif zay foana zany le collectif zako président le collectif efa tsy président collectif atsony zany satria efa timma sisano parlementaire misy eto Madagasikara akoatra ny mpitondra fanjakana sy ny tsy miankana ary ny GPR raha ohatra ka mitambatra indray ny GPR sy ny timma zay indray vao mety misy le resaka hoe collectif fa androany a timma rery sisany aty amin'ny fanoherana noho izany a tsy misy tsony zany le resaka collectif so manko dia mbola misy miteny hoe collectif an'izao antsisy iny satria efa tapitra le izy nampiasaina tamin'ny CMP le izy a dia tapitra le mandahan'ilay parlementaire HVM dia tsy misy tsony zany zay dia ohatr'izay le zavatra tiana hipetraka aminareo hoe izahay reto no olom-boafidy eo anivony ny androm-panjakana mpanao lalàna dia misy ny be ny tanàna misy ny mpanolotsaina ny tanàna reo tsy afaka miresaka ao anatin'ny TVM sy ny RRM dikan'izay tsy mbola mahasehatra zany ny fanoherana ange miainga avy amin'iny fametrahana ny tota taratasy teny anivony misteran'ny atitany iny taoriana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny mametraka an'le taratasy ianao zay ny tao anatin'le lalàna zay tsy amohanareo décret d'application hoe io ary fa mipetraka hoe zay reto mpanohitra sany ianareo tianareo hiteneo ry tomino re sarisarina mpanohitra satria mety amin'ireo dia reny sy vao miteny ao ary fa aminay a raha mbola tsy ny timma ny tafakatra ao anatin'izany TVM sy ny RNM zany raha tsy ny RMDM ny tafakatra ao anatin'izany TVM sy ny RNM zany dia mbola tsy tonga ao zany ny mpanohitra satria vovonana iarahan'ny fanoherana dia ny RMDM daholo ny rehetrarehetra ary tsisy afa-tsio dia miaraka ao zany zay eo zany tokony azo laka ao anatin'izay dia eo ny tarafatsika misy zany le démocratie satsia ianao moa zany démocratie aminao dia ny hoe ny fiarovan'ny mpitandro filaminana ianao zay lany zay ianao hoe ny vitsenisa indray ve ny metraka amin'ny fitsipika eto ohatra le famaritana an'le vitsenisa mihitsy tsy mety ekenareo zay nge fa miteny aminareo hoe omeo anay so mandrakizay ary fijerevantsika n'izany vitsenisa zany dia aza sina resaka fanakatsakahana sy ny tariny dia iny moa iny tsy nekenareo tamin'ny fotoana iny nanaovanareo mikimaky be da be fa tena apetrakitsika mihitsy hoe raha teny fandrefenisa sa maro anisa fotsiny zay hoe androany nareo mena lalana ary fa démontreo fa tena hoe io anareo fa tsy vitsy anisa asa dia hitatsika eo fa le zavatra zay e tsy sahanareo mamoaka n'ilay hoe fivoahany tena hoe firmarina ny ao ary fanoherana ary matonareo matahotra ny fanoherana dia fantatrareo tsy vitsy anisa ny aty amin'ny fanoherana fa fomba firesaka moa ny anareo hoe ny vitsy anisa ve vitsy anisa nefa atahorana nareo zay zavatra zay zay mitondrana fanazavana ihany a amin'ny filohajaina mambahoaka tamin'ny farany teo mbola misy moa ny resaka mikasika an'le hoe fampianaran-jaza sy ny sisa mbola ho avy ny resahako an'iny andraso aloha fa misy tarema zany modireko fotsiny fa izy fa eo amin'ny marikitsika iresa akanjo nisy manasy ny filoha teo aloha ary nataonareo
nefa raha ny vidiny akanjo sy ny resaka fampianaran-jazy ty ohatra zany mihitsy ny elanerany tsy hita kely loatra ty ohatra ny lanitra sy ny tany zay elanelany zany taremarika zany miresaka taremarika tsika mbola iresaka an'izay amin'ny fotoana mapety azy amaliko an'izay resaka zay fa ameko anreto namany reto koa aloha ny fitenena eto satria misy romenada eto efa tena enjana be koa reto amin'ny fanazava-kevitra izany tonga dia andray fitenena na romenada aloha ay ny sombamboaka na ambanivohitra zany tonga dia andray fitenena na andao aza tsy honorable sotra betsaka honorable fidèle miaraban'ny honorable Ianitra miaraba mivoaka malagasy mpieno rehetra manaraka an'ity miara-manonja ity miara-manonja satria fiainatsika malagasy ankehitriny ary tena efa tena anonja fa mety mbanova amin'ny fiainany voaka malagasy le fiarahana manonja any anatin'ny sehatra izay any amin'ny tanàna ndrenivohitra na ambany tanàna na ambanivohitra eto raisiko ihany le resaky namana fidèle teo dia hoe honorable fidèle le milaza an'le CVO satria kabarin'le filoham-pirenena izy ity alohan'ny tenenako ny an-tanàna dia ho raisiko aloha satria nyresahana be dia be teo fa nomboka izara zany fokotany dia ozy aho hoe angana be mifandraisako azy ozy hoe eny ary fa zareo le izy satria hatramin'izao aloha zao siterina dia reny tsiteriny jirama sy ny aniny reny sy reny le ansinoa reny no mitona rano fa raha ohatra ho zaraina le izy le anina fa dia efa manina zany le siterina indray alaina indray nefa janona ny rano satria tamin'ny voalohany izy io raha natao tamin'ny barika mety ray anitra dia natao tamin'ny barika dia tsy nahamenatra ny zarany reny ohatran'ireny le raha mipotaka le manao rihatra any aminay le hoe manao fieta dia ararako anaty barika le izy dia samy maka ao dia zay zany ny hoavindray ty manaraka fa dia raha hoan'ny vahoaka aloha tsy haiko zay stock eo na ahoana fa dia ameo an'le vahoaka tatero amin'ny siterina aloha dia zareo indray aloha hoan'le vahoaka zay ny zava-misy dia maloha isotreny zay mangetaheta sy anaraba sy nay mba lanilany eo le stock sa dia sahirana tsy sopaka le izy ny dirako faharoa eo amin'le hoe folo isan-jato ahoan'ny laharana fahafolo amin'ny démocratie Madagasikara dahory président orangatia mba tena nieritreritra ve anao fa misy démocratie eto Madagasikara zay natao hoe diso be le mpanolo-tsaina ampianary le mpanolo-tsaina sy fitenena mafy raha fa tsy mahavita asoromialo démocratie na vita teto Madagasikara ny agny ireo député ireo nanao tatitra zay ny zavatra-démocratie mba hafahana satria zay ny voalaza ao anatin'ny fitsipotalohan'ny député dia hoe manao tatitra amin'ny vahoaka nandehany zay ny ala vola poste mba ahafantarinay tsy mitenika eo raisina lesy zany hoe zay moa zay slogan lesina hoe any amin'ny tany misy anareo zay ny tonga dia namaliko zana mihitsy ny namaly an'izay hoe eny ary fa vai le lalàna azy atao député Madagasikara antsony fa atao député azy ao député anarivo mamo ato koa député Ambohidratrimo mamrabenindriny dia ataovy an'izay izy hoe ao aminao madéputé anao ny lalàna entinareo amin'ny assemblée dia lasa député ny lalàna mikasy any Ambohidratrimo no entina laninao na ho anarivo mamo na ho an'ny fahitrana voalohany metray zay no entinao fa tsy ny lalàna iainan'ity ohatra ny ratification natao farany teneny namana député fidèle teo isamborambola entina anaovana an'ity fa amena ara-pahasalamana tany amin'ny efa misy banque mondiale n'ity dia ataovy hoe tonga avatana manao ratification an'ity ho anareo arivo mamo fa sady mba mahazo an'ity ianareo na ho an'izay keo ny any Ambohidratrimo fa ny zavatra natao ratification dia ho an'ny vahoaka malagasy zay mbola teneniko hoe diso tsy mahay miresaka sady tsy mahay politika ianareo tsy mahay teknika entina amin'le vahoaka na eo aminareo ary le onjam-peo ny RNM sy ny TVM dia ohatra mamita tena ihany ianareo amin'ny resaka amin'ireny satria mamenatra le zavatra resahana tena mamenatra satria député anarivo mamo zany dia hanao ratification fisamboram-bola ho anarivo mamo rehefa ny gouvernement sy ny filoham-pirenena manao sy ny azy mamenatra le izy zay tianareo atao zany dia ataovy amin'izay mamety azy dia tsy foany le lalàna miseho an'izay hoe député de Madagasikara dia zay anaovana azy fa hoaingana koa za mety aminay io na tsy maninona zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa somary mitody akea satria efa nentin'ny député fidèle teo na honorable teo ny resaka teny amin'ny CCI vato omaly
député tena député voafidy mivahoaka satria misy vahoaka be deaibe to andamosiny tena nametraka ny teny vaty koa zahay fa tsy mba natsona nanandeha zay tsy natsona misy adidy goavana be deaibe tsy maintsy natrianay ohatra le efa teny tsy verina amin'iny teneny honorable Fidèle teo mikesika an'le fijerevana baolina ataonao moa ry zalafa de tsy menakaso niompo tamin'ny Barea zay niompo tena teny mihitsy zay satria gasy any gasy reny fa reny zava-misy de tsy anao ananintsy fa teneny namana Fidèle teo nitoyany fa ny zavatra tena baolina nampomea de ty zavatra namena satria nisy baolina cinéma be deaibe niseo teny amin'ny CCI Vato tena aloha lazaina avao zay moa zany tantara zay ma député anay hoe solomavambahoaka de mitantara mbahoaka inona ny zava-nisy tao de ny zava-nisy tao satria ACC no tenenina haute cour constitutionnelle apiatra ny lalam-panorenana zay no zavatra mifidina teo eto aloha de arabaina ianareo mirahalahy zay lany tao zany na izy roa vao tonona anarana teo zay nandraisan'ny team anjara be deaibe fa mba tsy député tsy mpanolotsaina avo ohatran'izay nisy fitotoana izay tsy mpanolotsaina avo itomaniny vahoaka eny amin'ny arabe tabadambainy vahoaka satria nanony ataony tsy mpanolotsaina avo andeha hiakadava akanao zay mety eny amin'ny fitondrana na hiakadapalava fa mpanolotsaina avo anany maizy azy samisa na de tsy manaraka an'le natolotra fitondrana raha nareo taminareo de tsy maninona ajo zay fa mety anova zavatra ho an'ty firenena malagasy ty zay tsy fanarana mbokon'izay fa nieno anao alina de mba nijeriny ny tena de zay ny zavatra nisy teny aminay aloha teny amin'ny Vato niresaka fifidianana ny solotena ny cinéma nandeha ny caution de vote nodikodina ny député rehetra mpanoana fitondrana zany hoe de tsy mpanoana fitondrana fa le miaraka amin'ny fitondrana mihitsy zany hoe ty orange ty ny anay mandra-pahafatinay de zay nentina de nefa to mivady nisy cinéma be deaibe any tsy araka ny napozina ny zavatra hita teny nanaraka ny tena ny tao amin'ny Sénat satria andray navana fifidianana de gaga ny tato tsy ny teny tsy mba nanteny tany amin'ny télé ny tare amin'ny ACC hoe zahay de tsisy caution de vote fa gaga ny rehetra ny nambe folo sénateur zay nifidy tao amin'ny Sénat fa tonga de aingana be mihitsy voalany le olona de hoe hita tery enina ambe folo mifidy enina ambe folo le andremba volanitra ray de enina ambe folo ny anankiray reo zany enina ambe folo mifidy tao amin'ny Sénat fa maninona no samy teny le Sénat le ranga anankiray mpitondra teny hoe tsisy caution de vote tato so de verinareo kokombo raha le malagasy na tena olona tsy misaina ka hoe zava-nisy tety nahafantarana an'izany fa tsisy mpanohatra ary tsisy atoko mpanohatra ny latsaka taona ray ary fa tonga de ianareo ambongadiny enina ambe folo no natolotra anao sena hitondra an'io lapana amaintso aonotsikely io enina ambe folo ianareo reo ianareo anatin'ny orange de inona mbola itenenina hoe tsisy caution de vote de ny olona ngavinana aminareo tsy alala ny zava-misy hoe enina ambe folo reo ane ka olona orange daholo reo azadiny zany fa ny zavatra mbola nampietreritra kely ny teninay le hoe iza le olona de mbola mitena fa tena manarika fa tena nieritreritra reo tsy olona tsy tato ny vidina de fianareo ihany miteny tonga de manavaka ny mpanao gazety sy ny radio hoe nday vadiny tandapa daholo tao iavolo daholo zany ireto olona lano de midika zany manary vahoaka malagasy manao atsika député manao atsika solotena vahoaka fa nomaly ihany ny apitso zay zavatra misy nomaly ihany ny apitso satria raha tolotra ny zavatra misy anankitelo zany zao olony orange daholo apininy anankitelo avery atolotry ny filoam-pirenena orange direo zany netona satria ny azy tonga de mivakinizy raha vava mihitsy somaly hoe anoana ny tetikasa ny filoam-pirenena zany hoe zay tenen'ny filoha no arahana de zay tonga de vaky be niarana endrika tao hoe zay zany ny endriky le ACC ho hitatsika atsoatsy mialatsiny amin'ny teny faharoa hiditra amin'ny resaka ny antanàna resaka ministre Tosika zao mba afatro anareo aloha isy le fanajana ajao
satria olom-boatendry no manao mitonona ny ty tanàna sao dia verina ohatran'ny Antananarivo ary ilay tanàna satria eto Antananarivo a dia manao saim-patany mpanantanteraka efa nyteneniko ombiany efa mbetsaka no miteneny ty zay a tsy min'ny vahoaka reo tsy minarah azy tany na izay olom-boafidy tsy minarah azy alainareo amin'ny taninareo amin'ny fanjakana io na ho dégagenareo androany ray manontolo 1000 mètres carré miaraka ny ralina ray manontolo iny a ento anareo daholo leo tanireo reo ino ty nandanina vola be isa-taona namboly azy teny tsy mahabe omby ngoto daholo reny tsy maninona reny fa 4 taona vola lany tamin'ireny zavatra vola betsaka ny tonga ny isa-taona mandeha mamboly azy ny ministère ngoto daholo tsy maninona dia ataovy amin'le zavatra mety aminareo fa ny zavatra teneniko kosa dia izao hoe aoka tsy le fananam-bahoaka le zavatra majinika tantasy malala an'izay bisy ba no ataonareo matahora ary ampitandro filaminana aoka tsy ho zay nisy eo aloha le olona rehefa mitondra ny hevo mba milaza izy hoe taniko ty mindray aman-dreny ny veloma ino namelomany azy nampianarany zanany ny ainany nandritra ny taona zay le natonga ny tenitetsy hoe ho an'le namako anankiray député avy any Antsirabe milazany hoe maty lera le olona aitsadio fa mbola velombelona daholo mbola tanoa mbola eo amin'ny 10 taona daholo ny tompondreo tanireo vita ny titre ny ndany vola mivarotany io mba vitanany kisoa na anaovany rehetrarehetra anaovany titre ny taniny dia tonga ianareo dia anao ambongadiny fotsiny hoe reto ao anatin'le ema miaraka amin'le ary amin'le tany ho alaina ny Tanamasoandro mialatsiny a fa mba apetrole zay le démocratie apetrole any vahoaka loa zay ho ankasara ankasara ho anareo a aza mety tsindrina mitombo zay dia miteny aza tsindrina mpitana aza asina manindry olona aza mety tsindrina ny mpitandra filaminana ka baiko ny mena efa fantatray fa be deabe ny tompony tany satria tsy an'ny tsy an'ny im na ho an'ny Tanamasoandro rehetra io tany rehetrarehetra io tsy amin'ny fanjakana rehetra io fa misy an'olona maka amin'le tany any em koa zany hoe ampidirina mody atao em ampidirina ao anatin'ny Tanamasoandro le tanin'olona zany hoe rehetra zany tsy afaka hividy an'le tanin'olona fa mody ampidirinao dia samy mividy eo daholo a dia Tanamasoandro ny titre raisany mialatsiny a samy manana an'izany na karana nina samy manana daholo ao anatin'io fa tsy fanjakana tsy fanjakana mody re ambany ary mpitazana ohatran'ny spectateur fa mody mampiady dia samy maka fa ny titre hoentin'ny fanjakana dia antsika fanjakana mialatsiny fa tsy zay le izy ameo ankasara aloha le vahoaka iainany tsisy dirany any amin'ny anareo io ny anareo tapona iny ambony ray manontolo iny a dia ataovy anareo ny any ambony any fa le aty taminymary ny ainan'le vahoaka tany ingy nametraka ny ray aman-dreny taloha ny tolo e tany izy satria sady akaiky loharsahany a akaiky loharano dia tany izy namorona ny tany dia nataony titrany azy dia alohany azy hijanona ho azy fa inareo fa manana 1000 hectara be ngeda be amin'ny tany mpanjakana tendrombohitra ray manontolo hoe ampiasa ho any le izy faharoa arivo mamo mitodika manokana ho anareo mpanantanteraka zahay aoka lahy aoka ifanaja fa ny mpanantanteraka tokony hanaja ny olom-boatendry ny olom-boafidy ny olom-boatendry anaja ny olom-boafidy fa tsy revorevonareo zany efa lasa ino zany efa zavatra efa ohatran'ny le station nareo tonga dia mandeha ty hoe zay tianareo atao tsy nareo ny tompon'ny tany fa misy tompon'ny tany misy olona ny tany mahafantatra an'izay tanàna fa tsy tonga ianareo tonga ny gouverneur dia tonga ny district tsy fantatra zareo any ambony any tonga ny ATT mitantara dia tsoroka eto fa talohan'ny fifidianana tamin'ny filohan'ny république mbola nitsangana mihitsy tamin'izany anao propagande mbola anao pré-campagne ny filolaram-bahoaka mamim-bahoaka andrajoelona nakana ny tany ny Jovena io teo a no napetraka daholo ny fitaovana fa fantatra moa ny Jovena nge dia tsy haiko hoe za tsy miteny hoe fa valiny miara-manonja fa nanomboka mipetraka Jovena nisy an'izany nanomboka voalohany hoe za tsy miditra politika ny miara-manonja fa manohana kosa hoe aiza naripaka nasorona daholo ny varotana orta ny ntiako mandaka ny ntim ny tiko nasorona tany amin'ny fivarotan-dasantsy ireny ny Jovena nanao an'izany
haiko miana de nasognona dao tsy mivarotra fitaovan'ny ny produitny ty koa ny Jovena. Dio tany io a tany privé zany. Dia teo ny natao voalohany vao nandeha voalohany efa niteny ny tabataba amin'ny vahoaka fa zay aferanareo businessnareo amin'ny resaka tany satria ny Jovena ao akaiky fitondrana ny tompony Jovena. Dia naka an'le tany dia mody nanaovana an'le hoe anao an'le ino ty izy stationnement. Efa tany voalohana iny efa mipeo satria tao daholo ny fitaovana reny namitahana vahoaka tamin'ny Malalalonjo reny nandefana bulldozer ataony bulldozer ataony nentina namitahana tamin'ny Malalalonjo nanaovana lalana. Zay tsy 500 metra nandeha tany hélicoptère fa amboarina ny lalana. Vita 500 metra tsy zay nandeha tany hélicoptère nalefa tany daholo ny bille fa dianina daholo ny commune rehetrarehetra makany Malalalonjo fa tsy nitihana raha angady silaka be traxaray ary ny tongy. Tonga tamin'ny Malalalonjo dia vita le raha 500 metra dia verina ka amin'ny Jovena. Hita tantara atao zany. Dia eto nareo ametraka an'le olona satria mitady bizina le stationnement le tombon-dasantsy dia taony name an'le tany dia karakarainy miaraka amin'saitsy zay le tonga dia hoe bizina ny fahafantarana azy satria andoha vola amin'io, andoha vola anao ny stationnement io. Le vahoaka rehetra zany andohan'io teny tsotra ny hoe mba nerahanareo tamin'ny conseil municipal avereo nantony olom-boafidy zay rehetra olom-boafidy na député na ino mba nisy filazana ave fa ovatsika ao amidinay fa tsy maintsy manahaka anao fa omenay privé ry ananinary ao amin'ny tany privé nanaovana stationnement Rivamamo. Rivamamo anany taniny malalaka be tsy district io. Aloha eo apetraka aloha le tanin'ny commune na zay tiana efa mahafinaritra azy zay tany be dia be ny tanin'ny commune Rivamamo. Alohany azy ho an'ny commune satria misy olom-boafidy tompona andraikitra dia zay etaetany olom-boafidy reo anatsarana ny tanànany. Fa tsy anao vao tonga ry Miaronarivo ary na tonga ry Ananinary la hoe efa niresaka tamin'ny reto mpanao business fa reto miaraka aminay reto tompony ty lasantsy ty dia ato no atao io zavatra io. Mialatsiny fa mba mifampiera mifampiresaka ambony latabatra mba aloha mba mifandinitra fa tsy tonga dia omaly anao anao arrêté fa arrêté ia nanao an'io arrêté io jerena atao amin'ny commune ia nanao an'io tsy zay antanina be ny tanàna dia io anefa kory efa vita nyresahana tary ambadika tary miaraka tamin'ny be ny tanàna amboamboareo io rangafa tsika samitsika mpanona fanjakany ianao dia lasa makany le conseil zato mijery io le hoe mbo mijery Florent taitra omaly tonga dia tsy tiany arrêté voaka avany amin'izy le arrêté ameo anay ny arrêté fa hainay mampiasa an'io dia fampitady eo tsika dia zaiko zany arrêté ava izy io ny commune mba nisy filazana ave mba nisy conseil municipal mivory ve tamin'io nanapaka fa tonga ianareo avany dia miaraka amin'ny fitondrana dia anao zay mahafinaritra anareo fa zao metimety aminay mety aminareo tsy mety amin'ny vahoaka matony olona mifidy nametraka vahoaka dia misy tompony anaiky zao conseil ajo le conseil municipal ajo le tompony anaiky napetraka amin'ny vahoaka mera tsy afaka manapa-kevitra irery aloha hipetraka zay raha anao arrêté mera tsy maintsy miaraka amin'ny didy avany amin'ny conseil no anaovana arrêté fa tsy tonga dia mahafinaritra hoe ngamera miaraka amin'ny fitondrana dia lasa tafiditra miaraka amin'ny fitondrana dia tonga dia ty rangasy ny avo misy tantara anankiray nientiko teto mikasika an'io rano ery manakasin'io tamin'izany fa hoe miaraka amin'ny fitondrana lehibe ny tanàna dia anao zay mametimety azy dia anao sinety za tonga dia nitsipaka non ny rano manakasina ambolena isovana vahoaka satria le ny vahoaka mijereko voalohany dia tsy nentina anao sinoe dia rava le fanaovana rano oviva te manakasina dia hiditra indray le tany ereo amin'ny tompony aloha fa ia tonga dia mijabaka amin'ny zavatra na mijebaka amin'ny zavatra tsy tokony diranareo nareo miraha amin'ny tompo-tany tsy anatry zavatra misy zavatra ao ataonareo andevinareo nanao zavatra fivany ao dia tonga ianareo dia tonga dia hiditra amin'le tanàna azafady tsy fa misy tompony tanàna dia ajao le olona aloha fa tsy nga gouverneur ary satria voatonona eniko voaray avy aty le izy misy vidéo ho alefanay io voaray daholo nesaka reo tao dia mampilaza zay fa zay ke tsy miteny hoe anina fa mampilaza zay aloha manaova carte sur table atsoiny conseiller atsoiny rehetrarehetra miaratsiny le ATT na izy ianao na izy na ao fitondrana daholo nareo menakavy atsoy aloha le tompon'le tanàna mifampiresaka ahoana ny antsarana nyty tanàna na Rivamamo ity dia zay fantatray amin'ity resaka CVO na resaka amena ara-pahasalamana miresaka aloha ino nampinondra vahoaka efa fay zay nanaovanareo anay
fa natapigna nakasy-bosy ray raha tsy nisy nandritra ndreo 23 commune reo navaraka apoka na voanakotry ray raha tsy menareo ndreo mpanosika saretsy ireo cycloposy na taxi brus na panera na edsofer tsy nisy de fa mampilazy zay aloha zay hainay manao an'le zavatra fa okitsika mba mifampiantso fa ny mbola teneniko eny ohatranizy le gouverneur anay izy ndray no milaza fa anindry azafady tompoko tsy ny gouverneur mihitsy no andeha anindry solombavambahoaka ampivazy lalàna fa ny solombavambahoaka manaraka ny asany gouverneur mpanatateraka fa tsy mpanatateraka anao andibaiko ny olombafidy na maire anao na conseiller anao de zay ny lana conseiller manaraka ny asany bentanana fa ny député de manaraka ny asanareo mpanatateraka fa tsy anareo nanao an'izay mahafinaritra anareo de rehefa vahoaka ny ampororonareo de maty olo io le olona manomboka miakatra ambanin'ny aretana satria lasa vorivory de sa miala-pa miala ny district miala ny maire satria tsy tia andraindraiky satria sahirana zaho ateny atsoy le vahoaka aloha de miaraka carte sur table de miresaka ahoana ny asoany ty ahoana ny atsarany le tanàna ahoana masoanareo transporteur ametrahana ny stationnement taxi brus fa tsy bizinary ananareo de hoe ianareo taxi brus eto rivomamo de mandoava vola ry le mpajaja anareo daholy na tikitika anareo daholy reo zany tianareo anao taxi hitatitra ary amin'ny piste ary ambony ary hitatitra ho any rivomamo vahoaka le tanàna efa aloha teneniko eto efa potika le tanàna efa rava maizay satria mba tsisy mpandalo tsony efa nangatahana tamin'ny ministère ny transport hoe aloha mba sansinika amizay no andehanana amin'io miandry ako satria efa nikena le izy miandro fanataterahana an'io fa tsy io mbola pitenareo asononareo ny taxi brus reo olonareo zany hoany amboma hoany iena varatra mena varatra rehetrarehetra makany ambomandry sy ny karazany de any amin'ny travaux ny ala andeha tongotra kany ambany ho andeha ody mety izy anao amin'le toerana de izy mahazo tombontsoa am'zany le vahoaka rava le tanànako andeha morona tanàna ery amin'ny sisy tory amin'ny tanin'ny tampanjakana le dolo le vahoaka morona fonenana indray satria taritinareo akany izy fa ny ao ny tokony ary tsaratsarainao marivomamo amerina ny asana rivomamo zay ngamba no lava fa zay foy fa ho apetrako ao atolotra ny namana zay atao kaikady efa tonga ato izy benada de honorable maître Yandla zay tena tanisa ny type vety ny ty raha ty ato koa ny namana avany Ambohidratrimo honorable Rabendrina zay tena mpitrandraka zava-misy ilaza manahitra amintsika menakavy makatelona tompo misaotra député Roda de manatitra foana ny fiarabanantsika rehetra manaraka zao fandaharana miara-manonja zao misaotra n'Andriamanitra lehibe foana isika fa nomeny fahasalamana meny tombonandro natratsara antsika ny andro an'io ty indray tamin'ny fotoana nandalovanay farany teto tamin'ny latsinainy dia lavalava ihany ny resaka natao teto lavalava satria tsy maintsy ny resaka ary namaly indray ny resaka natao ny filoham-pirenena anankiroa tamin'ny farany herinandro teo tsy ampy fotoana tamin'iny ary misy zavatra mbola tsy voalaza tao anatin'izay na dia niezaky ny teny aingana sy mafy ary izay teto lavalava ihany ny zavatra tiana tenenina dia misy toizina kely androany satria nahazo akiny avy aminareo ihany koa zay isoranay anareo rehetra zay manaraka ny fandaharana fa na dia eto ampanaovana fandaharana ohatr'izao ary dia misy milatsaka foana ny message alefanareo fa indrindrandrindra ny document zay ilayntsika hanamafisana ny zavatra voalaza eto moa dia isorako manokana namana anankiray tsy tononiketo ny anarany zany zay nandefa ilay décret ny laza les désengagements de l'État la désengagement de l'État na le hoe atikatsika amin'ny teny tsotra le izy zany hoe privatisation ny orinasa-panjakana na hoe manana ny fanjakana petrabola tamin'ny 1997 zay zavatra resahana zay mba tsy tenenana amintsika hoe ny teniteny fotsiny eto dia mampatsiahy fotsiny fa tena niaina ny zavatra niainana tamin'izany nitranga tamin'izany 1997 zany tamin'ny fotoana ny Andriamatoa Didier Ratsiraka tao aorianany fanonganana ny président Safelbert marobe ireo orinasa izay nanaova ny fanjakana désengagement de l'État ary
ho alefantsika ny anatin'ny hainao manjery na ny anatin'ny tambajotra serasera izy satria lava de lava le izy mbola première liste raha le décret 97 numéro 97 538 angamba raha tsy diso izy teo fa ao anatin'izay no ahitantsika ny nanaovana privatisation ny Solima, ny Sirama, reny orinasa-panjakana ny SIS, ny Roso, ny Darieux sy ny sisa rehetrarehetra reny zay nanaovana resaka be dia be mihitsy nikasika amin'izay efa tamin'ny 1997 no namoaka décret zay nisoniavy ny filoha Ratsiraka tamin'izany fotoana zany. Araka ny teneniko teo ho avoakatsika amin'ny fotoana mamety anazy le izy fa tsy hitanisanyizay lavabe androany satria somary maromaro izahay député tonga eto androany ary manakambara daholo izahay zay tonga eto fa tiako sarihana saitsika fotsiny dia izao tsika eto amin'ny miara-manonja dia efa niezaka foana hoe hatramin'izay ka hatramin'izao tsy manao affirmation gratuite ary tsy andehana soketany rakotona arabe ary sanatry ny vava tsy anao hoe anao incitation à la haine na hoe anao fankahalana na hitarika ny olona ankahala any rakotona arabe tsy izay tsika fa fait concret constat dia miainga amin'izay ny zavatra ataontsika eto sy lazaintsika eto asakasakareo zay mandray an'le teny hoe nareo dia manao incitation au trouble, incitation à la haine na ny filohan'ny république na ny rakoto na rabe ary mametraka mihitsy ny hoe izahay eto dia lasa fahavalonareo hatramin'izay nisy ity fandarana miara-manonja ty dia averiko tsara hoe izahay tsy mametraka na iza ho fahavalo ny hevitra ny miady eto ary le filazana indrindrandrindra fa avy amin'ny segy le hoe fahavalo-pirenena ny olona manakorotana sy mitarika ny olona an-dalambe iny moa zany dia mino fa na izy tena ana dia anitsy an'izany satria tsy misy resaka mihitsy hoe fahavalom-bahoaka eto na fahavalo-pirenena eto fa izay manao fiteny hafahafa no mandray ny teniny sy miaro ny tenany olona tsy fantatro mialatsy fa somary kokoaka fa tsy covid aloha somary mikokoaka fotsiny fa mio daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny fiovan'ny toetrandro na ny inona zany dia izay no entiko hitenenana antsika eto hoe raha isy olona resaka fahavalo-pirenena eto amin'ity firenena ity dia ny olona manondrana ny are-pirenena ny mamotika ny fiainam-pirenena ny olona mamotika ny fiaina malagasy ary indrindrandrindra manao tantely afadrakotra ny fananam-bahoaka ny olona mpanodikodina volam-panjakana ny olona mpanondrana ny volamena ny olona mpanondrana ny vatosoa tsokosoko zany rehetrarehetra zany ny fahavalon'ny firenena zany ka raha ohatra ianao anisan'izay dia normal be ianao raha hiteny fa zay le olona mafeno le fepetra fahavalo-pirenena anazy ny mpanany bohitra avy any ivelany fahavalo-pirenena zay mitondra fitaovam-piadina mahery vaika mampiditra zany atsokosoko eto ka amongorana na amonona ny malagasy to azy fahavalo-pirenena zany ary tsika raha dia tsika nisy fotenin'ny filoha Ravalomanana tamin'ny herinandro iny ny teny izy hoe ny sadek nge 20 minutes ny miaramila ny sadek rehefa ilaina makatia Madagasikara satria Madagasikara anatin'ny sadek dia 20 minitra dia tonga eto Madagasikara zany hoe tsika zany tsy miolon'olona fotsiny ty firenena malagasy ty fa rehefa misy manafika ny firenena dia tonga ny miaramila ny sadek anafitra atsika efa nisy fotoana zany efa saika nisy fa zava-doza ihany zany hoe misy miaramila avy any ivelany no miaro ny miaramila eto ny firenena vahoaka malagasy satria tsy maharo anazy intsony ny mpitandro filaminana eto na hoe tsy ampy ny fiarovany ny mpitandro filaminana atonga saina ny mpitandro filaminana malagasy zany ary ikitika ny ampopon'ny mpitandro filaminana malagasy hoe natinaovana anareo eto dia hiaro ny vahoaka sy mifananany fa diso be le voalaza ny filoham-pirenena hoe hiaro ny demokrasia ny safidim-bahoaka sy ny safidim-bahoaka eran-tany tsisy miaramila sy mpitandro filaminana natao hiaro ny demokrasia zany qui dit démocratie dit liberté fondamentale zo tanteraka manao manifestation midina an-dalambe zo tanteraka ny maneho ny hevitra ara-politika fa indrindrandrindra ho an'ny solombavam-bahoaka
solombavam-bahoaka zany ange olona mpanao politika daholo asakasaka ny solombavam-bahoaka miteny hoe zay tsy manao politika fa ny nalany anao solombavam-bahoaka dia fa politika zay na dia indépendant ary ianao nalany anao satria misolo vava ny vahoaka ianao ary le politika mihitsy amin'izay fotoana zay no tsy fantatra angamba ny dikany fa rehefa miresaka politika zany ange misy resaka fiarahamonina ao anatin'izany misy fandaminana fiarahamonina ao anatin'izany mila mianatra mihitsy zany aloha hoe inona natao hoe demokrasia inona natao hoe politika na dia atao fotsiny ary hoe fahalalany tena manokana fotsiny mba tsy tenitenenana foana zany ary za miteny foana eto za hoe ampianary foana ny ankizy tsara foana mianatra tsy voatery mahazo diplôma faratapony ianao fa mba farafaratsy manana connaissance générale farafaratsiny ianao manana culture générale mba tsy miteniteny foana rehefa tonga amin'ny fotoana indrindrandrindra ho an'le filoham-pirenena zay iteny amin'le vahoaka malagasy dia misy zavatra diso na tsy mifanaraka amin'ny marina zay ampitaina nefa vahoaka maro no mihaino anao ary indrindrandrindra mety misy ankizy eo zay mihaino ohatran'le resaka rahasalama martura le lazaina navarina teny amin'ny ampamarinana zavatra ohatra zany le diso mora raisiny ankizy dia zava-doza be satria fampianarana ihany koa ary fanabeazana koa rehefa mampita teny toy zany amin'le vahoaka malagasy eto zany dia miverina amin'le kabary nataony filoham-pirenena tamin'ny sabotsy ny teny izy hoe izy ny voalohany nanao an'izany digitalisation na karta andraisana boursa zany efa ny teny moa tamin'ny farany teo dia hoe raha misy olona nisan'ny voalohany nanao an'izany digitalisation na karta ny boursière zany dia ny professeur Mangalaza na premier ministre Mangalaza tamin'ny taona 90 tany amin'ny 1996-97 tamin'izy mbola recteur ny université ny Barikadimy ny Tomasina ary zany reharehan'ny mpianany zany hoe nanao an'izany karta nafahana naka boursa zany karta digitale nafahana naka boursa ny mpianatra tamin'izany fotoana zany misy marobe ny faneho-kevitra ny anatiny tambajotra serasera any dia miteny aminazy fotsiny hoe manana mpiara-miasa akaiky aminao ianao tena active be amin'izany réseaux sociaux zany ary anisan'le namoaka an'le teny hoe le 6% ny imbécile le mpanao Facebook reo izy anisany manao le Facebook tena hoe active be mba sefo mijery ao anatin'le tambajotra serasera fa misy resaka lava be mihitsy mitape fotsiny ianao hoe professeur Mangalaza dia hitatsika ao le izy mazava be fa nisy fiaraha-miasa zay nataony tamin'ny université Clark Atlanta University any États-Unis zay nanampy anazy nanao zany digitalisation zany zay zavatra zay no tiako tenena voalohany hoe le filoham-pirenena ny fa izy no voalohany nanao an'izany digitalisation na karta zany dia izy no andeha hizara an'le karatra amin'le mpianatra dia me moa za hoe ny asan'olona rehetrarehetra tianao atao fa aleo tena le asana filoham-pirenena no atao ny andrasan'ny olona amin'izany filoham-pirenena zany dia ary faratapony zany ary mamebaiko sy mahay manao an'izany délégation de pouvoir zany zay moa le tenena foana teto hoe ny vrai leader dia mahay mampiasa olona mahay manana conseiller tsara ary tsy misabaka ny asan'ny olona rehefa asana recteur na président d'université tsy izy koa raha tsy ny président d'université nandeha hizara an'izany carte digitale zany fa mbola misy olona hafa miasa amin'ny université responsable an'izany bourse zany tsy voatery ho chef de service na tsy fantatro na ny taloha moa zany dia tena katso ny croany tena responsable ny bourse hatramintsika amin'teny zao misy olona fa ny zavatra hitantsika fotsiny hoe manana ny anjara ndraiky ny daholo ny olona rehetrarehetra tsy ilaina hoerahoera zany tsy ilaina blinblin zany ary tsy ilaina famorim-bahoaka ihany koa satria nareo zao efa mametra hoe 200 ihany ny olona mahazo mivory faravabetsany dia gaga tsika fa nareo ihany ireny mbola manitsaka an'le fanapa-kevitra vao nyraisina ao anatin'ity loza mandidona antsika amin'ity aretina coronavirus ty vo avy miteny ny filoham-pirenena ny lahady ny latsinay ny sabotsy dia fivoriana mpianatra tena famonoana mpianatra famonoana le zaza malagasy no zavatra nitranga teny akatso tontolo andro vory vahoaka tsisy ohatr' zany ny tontolo alina
tena tory eo anatin'ny gymnase anatin'ny trano miaraka daholo fatoriana faobe zany ny famonona n'le zaza malagasy ny tratry ny orana tsy tenenina tsony ny lena ny ranony masoandro fa le bonus ngeza be dia le fahazahoana n'le coronavirus miaraka contamination massive nefa vao avy miteny le filoham-pirenena zany hoe na le filoham-pirenena tsy toteny tsony tsy raisin'ny olona tsony zavatra teneniny na koa le olona le tompona ndraikitra ihany koa no tsy mampita an'izany zavatra zany amin'ireny mpianatra reny nefa aveo nge rehefa vita ny famorina vahoaka be ino nivoaka moramora ihany le lista sy calendrier hoe amin'izao daty zao dia fandraisana an'le bourse zao eto moa zany dia tsy te himetsony a satria le tsy fahaizana miasa dia hita taratra ato le niveau hita naiza le tsy fahaizana miasa tsy niandren'le carte digitale intsony ankely fizarana bourse nefa io nandritra ny 4 volana hatramin'ny janvier ka hatramintsika amin'ny teny zao no nanaovana fitakina isan'andro dia mazava le tenintsika teto hoe misy vola sa tsy isy vola ao taizana zahoana n'le vola nke raha ny tokony izy araka ny teniny président ny assemblée nationale mova tsy efa ao le vola efa tao anatin'ny loi de finance filoham-pirenena indray raha moa dia voanaika nanondrana indray ny teny hoe efa tamin'ny volana juillet nge tao vola le bourse ohatray fa iza ihany ary le manorovoana le filoham-pirenena sa izy ny tena tsy azo tenenina volana juillet 2020 ono efa tao le bourse anareo nge rakizy dia février 2021 mbola tsy voazara zany ve dia mbo marina loi de finance ara loi de finance initiale ara vao tamin'ny décembre ny lany ny exécution io mbola aty amin'ny volana janvier mbola sarotsarotra amin'ny démarre an'le izy dia filoham-pirenena miteny fa efa tamin'ny juillet tamin'ny 2020 nefa tao le bourse anareo dia izy indray lazaina fa mandainga indray miara-manonja ve manao constat tsika dia manao tsikera satria izay na anjara andraikitry ny eto amin'ity miara-manonja sy mipanohitra rehetra manao tsikera fa tsy andeha amenareo solution ny fomba fitondrana firenena nareo efa nyteny hoe mahavita azy ianareo efa vonona ndray firenena vonona nitondra dia ohatr'izao ke le fahavononana dia ohatr'izao le fahaizana mitondra dia samy miara-mahitsitsika vahoaka rehetrarehetra fa tena mahay hienjana nareo tena mahay ary hitataratra amin'le hoe filoham-pirenena lany tamin'ny doublon 1,200,000 voix aza dino tsara zay fa averina eto foana ho haitsika tsy enjery fa malelu ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao 500,000 voix eo ny elanela ny vatony izy sy filoha Ravalomanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena kanefa taty aoriana dia navoaka ny vice président Anseny ara-pomba ofisialy fa tena nisy ny doublon 1,200,000 voix ka hita amin'izao fitondrana amin'izao fotoana zao raha ohatra ka milangilana ary matahotra mafy mihitsy ny hoe iongana raha vao miteny ny miara-manonja miteny ny mpanohitra hoe andeha ho ariananitsika tonga dia dispositif sécuritaire matsiravina be navoaka satria reo sisa no mitazona le filoham-pirenena iza ny tena mitazona le filoham-pirenena amin'izao le mpitandro filaminana sasatsasany le ministre ny antitany efa milangilana koa dia le ministre ny serasera milangilana koa dia mpitandro filaminana fa raha le olona mifidy anazy no andrasana olona be dia be nge matotota ao anatin'izay be dia be ny olona fantôme mifidy anazy makakana moa izy ny teny hoe tao anatin'ny le liste ny ankizy boursier dia misy 40,000 fantôme zay tsy mpianatra ao anatin'izay liste hoe misy hoe 130,000 ny ankizy manamaso bourse dia zay no anisan'ny natara fizarana bourse satria hitataratra tao ny olona matoto le fantôme fa mitovy le fantôme mifidy anao ihany nge reo nomena tsiny misy olona tao boky émissaire hoe nareo tompona ndraikitra reo amin'ny université rehetrarehetra dia narodikodim-bola zay le accusation satria nanao kolikoly ianareo nafahanareo nakandreo bourse an'le ankizy zay lazaina fantôme reo dia hoy aho hoe tsy fandraisana ndraikitra fitondram-panjakana zany na iza ny teo raha izao ianareo vao hiteny hoe tokony aloha ny vola mpianatra dia hoe amiandry aloha fa mbola misy olona matoto 40,000 any raha 130,000 nisany boursier dia hoe 90,000 eo ny ankizy tena izy
fa misy olona efa tsy miasa tsony, misy efa tsy mipetraka tsy inscrit tsy mpianatra intsony nefa mbola mahazo bourse ihany, fa zany mbola taratra le kolikoly zay s'installer teto amin'ity firenena ty nanomboka tamin'ny fotoan'andro ny filoha Ratsiraka zay voalazako teto tamin'ny fotoan'andro. Eto koa mbola ny teny le filoham-pirenena dia hoe gaboraraka ozy izy ny fitondrana teto hatramin'izay. Tena gaboraraka mihitsy miaiky ianao aveu public tsy misy ohatr'izany, fa ianao nge ka nitondra 2009 ka hatramin'ny 5 taona ny ala teo e 2013 ka anisany nge zany ianao e ary nanomboka tamin'iny fotoana 2009 iny aza adino fa tena institutionnalisé ny gaborarakisation, gaboraraka tanteraka ny teto amin'ny firenena nanomboka 2009 vaky balina ozy izy ny varotra friperie. Inona tsy vaky balina teto, nanao zay tiany atao, trafic de tout genre, ripaka ny andramena, ripaka ny arem-pirenena, ripaka ny volan'ny firenena, ripaka ny devise, ripaka daholo zay azony ripahana teto. Tena voalazanao ndre matoa filohan'ny republika ankehitriny, tena voalazanao, tena isorana ianao filazana an'iny fa gaboraraka ny fitondrana teto. Ary anisany ianao nitondra 2009 ka hatramin'ny 2013 voarainay, ary tena voarainy mpianatra zany, ka raha notanina ny mpianatra amin'ny fanadinana hoe nanomboka oviana ny gaboraraka teto tany sao daholo nina ny fitondrana gaboraraka teto, ny teteza mitatra dia tena gaboraraka tanteraka. La vokatra zany no mitranga sianatsika amin'izao tsika miteny zao. Fitondrana tokony enina volana lasa enina. Zay teteza mita ny fanarahana tamin'ireny fotoana ireny maximum 30 mois 24 mois. Herintaona nge dia vita zany nanomana fitondrana anomana fifidianana ny teteza mita. Fa vitanareo no sitona an'io na vita mandaray ohatra ny filoham-pirenena lany ara-pomba demokratika. Vokany hatramin'izao tsy tafarina firenena satria le sazy rehetrarehetra niatra tamintsika mbola zakaintsika hatramin'ny zakain'ny olona rehetra noho nareo voasazy tamin'ireny fanonganam-panjakana 2009 reny. Dia aza miteny anay mpanohitra mihitsy androany na milesona anay hoe ianareo no manakana ny bailleur de fonds tsy hanampy firenena malagasy, ny adalanareo tonga zao situation zao, ny adalanareo na tonga ny fatapahany financement ny bailleur de fonds, ny adalanareo no zakain'ny vahoaka malagasy hatramintsika miteny zao. Miteny ny filoham-pirenena koa tamin'ireny tozy izy hoe nanana fanetreteny izy ary endro izy tsy nanao nininona mihitsy ary tsy nanako noka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2018 fa talohan'izay izy dia niteny ozy izy hoe tamin'ny 2013 nge za ozy izy dia tsy nirotsaka tsy nanao nininona mihitsy dia ozy izy za hoe be loatra le vao manadino hoaninareo fa ianao nge ndre matoa filohan'ny republika ankehitriny anisany nametraka dossier tao amin'ny cour électoral spécial tamin'ireny fotoana reny ny HCC zany nametraka ny dossier ho candidat hovidiana tamin'ny 2013 iny. Nisy niny zay nitereny communauté internationale tsy maintsy napetraka teto hoe tsy mahazo milatsaka ianao na ny filoha Ravalomanana. Dia filoha Ravalomanana tsy nametraka dossier ilatsaka intsony, tsy niansista intsony izy ary nanaja ny teny nomeny izy. Fa ianao vao nahita ny Ramatola alors Ravalomanana nilatsaka ho candidat ny filoha republika dia nandatsaka ny document, nandatsaka ny dossier ary nilatsaka ho candidat ilatsaka tamin'ny 2013. Dia lazao indray fa mandainga indray izay eto ary. Ianao sy indray mandody Ratsiraka samy nametraka candidature anareo fa samy rejeté ny CES daholo tamin'ireny fotoan'andro ireny. Samy ny rejeté ny tamin'ireny moa zany atao hoe HCC. Nanao ny asan'ny HCC ny CES. Dia izay lazao fa mandainga an'izany eto. Fa vava niteneninao ary niteneninao tamin'ny fotoana nanaovana kabary zany hoe endro be mihitsy ianao tsy nanakorotana noka tamin'ny 14 2018 ary tsy nirotsaka tamin'ny 2013 fa nisy nge nini fa nilatsaka ihany ianao malgré tout ary zay natonga ny CES ny rejeté ny candidature ny ianao rejeté Andriamatoa Didier Ratsiraka rejeté
teny Ramatoa Lalao Ravalomana nareo jeté satria hoe tsy ampy-enimbolana no nipetrahany teto Madagasikara. Dia azafahana nalainga rangaha le olona fa ny tantara mipetraka foana tsy nanakorotana ianao izy ianao 2014 à 2018 niaraka tamin'ny député 73 député Tim nidina an-dalambe. Mbola filoham-pirenena perinasa le filoha Rajaonary Mampianana koa tamin'ireny fa nisy ny korotana nisy ny fandehanana tany amin'ny HCC isanandro teny amin'ny 13 mai ary ny lavolefina mihitsy moa tamin'ireny fotoana ireny ny préfet hoe tsy andefa tsy réquisitionner force intsony androka sy ifampitana aminareo isanandro fa dia hoe anao réquisition force de l'ordre anao ina moa zany sécurité fotsiny resaka prévention anti-pillage mba tsy isiny fandrobana zany rehetrarehetra zany mila resahantsika satria mahavarina hoe filoham-pirenena nandrasan'ny olona nandritra ny telo volana ikabary voalohany amin'ny taona adinona tsy miaraba le tsy miaraba mihitsy zany le tonga tsy miaraba moa zany namany tezitra amin'ilay vahoaka malagasy fa ianao dia tsy mba niraba an'asa na dia tarara hoe arabaina fa dia natratry ny taona vaovao le tamin'ny 31 décembre nge tsy fiarabana tratry ny taona fanaovana bilan dia fierarintsony na vita ny taona fa le 1er janvier manomboka ny taona 2021 ary nandrasan'le vahoaka ary nampanantenain'ny ministre serasera hoe deuxième partie ny mois de janvier ikabary ny filoham-pirenena ary iteny ny fisondrota-karama tsisy hatramin'izao le misy an'le fanomezana grâce koa moa zany iny tsy manina afaka miandry raha amin'ny 26 juin indray fa le fiarabana mihitsy ny tena hoe fa inona loatra re satria nisy miara-manonja nanomboka tamin'ny voalohan'ny ina moa fiteny anazy première semaine ny janvier dia very teo le vahoaka malagasy dia miandry dia hatramintsika amin'ny teny zao moa zany dia reny kabary nyresahana teo ny fotoana ray manontolo lanina ny fanenjehana ny mpanohitra fotsiny lasa le tena filoham-pirenena no mitsangana mihitsy amin'izao fotoana zao manohitra amin'ny mpanohitra grave zany za aloha tsy mahita an'izany ny ivelany any mba mijery an'ilay filoham-pirenena rehetrarehetra ny any modèle ny any filoham-pirenena zany modèle rehefa lany tamin'ny parti politique anankiray izy dia avelany eo na ny lokon'akanjo ary netsika mbola isanandro tranandro rehefa misy ny occasion dia anaovana foana le lokon'le antoko politika ny fidy anazy satria mampiseho izy hoe za dia vidin'ny antoko politika misy reny le tsy fatokisa-tena moa reny zavatra reny dia miseho foana mandriry mandava-taona dia propagande foana no ataontsika ampisehoana foana zany hoe tsika zany mandritra mandany filoham-pirenena dia manao propagande foana ary manomana ny propagande raha amin'ny 2023 raha ohatra ka tratra an'izany mbola fanontaniana hoe tratra ve zany sa tsy ho tratra raha izao zavatra mitranga zao ny explosion sociale efa be dia be efa mananika ny firenena manontolo ary ny zavatra mitranga dia hitantsika taratra hoe ny priorité ny fitondram-panjakana tsy priorité amin'ny vahoaka malagasy hitantsika resaka barea satria iny koa mbola mafana be sujet mafana be ny resaka barea efa maro be ny olona zany tena hoe etanimpo tena le ampopo-pirenena nafinaritra nge reny tamin'ny fotoana niaraka niompo daholo ndraidraitra tamin'ny resaka barea tamin'ny kanina farany teo reny dia mbola mieritreritra le fitondram-panjakana fa io no atao fitaovana politika ary tena politizena ray manontolo zay mampidi foan'ny olona maro be nge amin'izao hoe tsy le barea ny olana fa le fanaovanareo anazy fitaovana politika lasa mankahala n'le fanaovana politika any barea le olona zay zao tena mahafinaritra zany hoe io any gasy ranga io ndao tohanan'ireo na dia maro arany tsy gasy ao anatiny fa io atsika io zany le ampopo-pirenena fa le anaovanareo anazy kosa dia tena tsy manjary ary efa resaka be teto no nandeha talohan'ity fotoana ity dia niresaka tsika voaka tany tambajotry serasera rehetrarehetra tany le resaka karama zay facture navoaka tany hoe nivoaka any amin'ny knapsa ny karama ny Andriamatoa depuis Nicolas dia zay teto efa nanontany hoe fa maninona no knapsa no manome ny karamany zay karama bebe any
satria any manakaikaiky ny 17 000 euros raha vadika vola gasy zany manakaikaiky 75 millions ariary tena mpitondra resaka be mihitsy zany zavatra zany fa zay aloha mijery any anatin'ny loi de finance tamin'herintaona tsy hitana ihany aloha zany fa io zany hoe manaramaso contrôle suivi any exécutif ny sombam-bahoaka angatahana ny transparence an'izany zavatra zany hoe avaizany karamany andremato le coach lazaina fa io moa zany rehefa resy ohatran'iny dia manenjika daholo tsy tena coach tsy tena head coach io fa agent football ny footballeur sy ny sisa rehetrarehetra mandeha daholo ny resaka rehetrarehetra faninjena fa ny hita fotsiny zao vola tsy tokony tsy foroany no natotona ao Barea dia zay zavatra zay makarary ny vahoaka malagasy satria ao anatin'ny aretintsika izao nanofana ozy izy ny filoham-pirenena nanofana Airbus mihitsy mba tsy arendreraka an'ireo ekipa reo ny hitantsika aloha tsy ny bare tsy ny ekipa ray manontolo tsy ny bare no nandeha avion ny ala teto nandeha nakany Ethiopie fa maro be ireo nandeha avion manokana nao zay natongava ny tany fa ny hitantsika dia ny député anisan'ny loha laharana any nefa zay en pleine session dia manao selfie dia migesta sy ny sisa rehetrarehetra mitondra lapoasy an'le Barea io amin'ny manaraka aza mba dia ohatra reny tsoa fa tsy mety zay le olona nentina tamin'le Airbus PDB ny olona tokony tsy tokony mandeha amin'izany nandanina volam-panjakana fa io moa zany hoe asa na ny présidence na volam-posiniza nandanina rehefa mbola angatahanay transparence ny zavatra rehetrarehetra zany fa ny mamaika amin'izao fotoana zao dia marary ny vahoaka malagasy mila famonjena faran'izay aingana noeraoera ataonareo rehetrarehetra hitantsika rehefa marary ianareo mbola misy deux poids deux mesures misy ny alefa evasanina samy ao anaty gouvernementa ihany ny sasany alefa any ivelany ny sasany ampidirina hôpitaly eto ary efa tonga eto koa ny malagasy madinika alefa any amin'le hôpitaly manara-penitra ny sasany alefa any amin'ny hôpitaly hafa fa ny sasany avela maty ihany voandroany maraina nandalo teo amin'iny andotam-penaka iny vaky ny fo mahita an'le vahoaka be dia be miandro toro miandro test zavatra misy tsy omby intsony ny toerana misy ny marary asiana ny marary misy olona vezivezy à gauche à droite mitety fa hôpitaly na iza na iza efa refusena fotsiny lavina fotsiny satria tsy misy intubateur satria zany no zavatra tadavin'le olona intubateur le hoe tena goany dia avy eo no miditra ny rivotra ny oxygène efa tsy ampitsony ary tsy eto Antananarivo fotsiny fa hatrany Mahajanga traiza tsy ampy ny oxygène malahelo ary miompona alahelo amin'ireo rehetra zay manana fahoriana amin'izao tsisy afabela ao anatin'izay zay rehetrarehetra zay dia misy zavatra mila tenena hoe misy paramedy maty ao anatin'izany misy artiste maty an'izany samy ao anatin'ny lolo ny mpiasan'ny technicien TV plus zany hoe rehetrarehetra zany dia fandraiky amin'izay efa eto ny namana mbola toisiko rehefa avy moa zany fa mbola teny fa eo ihany ianao fa raim-bava fotsiny ty zavatra ty mifandraiky amin'izay honorable Antra Razafimanantsoa mihodina be ao anatin'ny tambajotra tserasera ao le izy dia efa niezaka nanao recoupement antsika zany ao anatin'le vaovao dia hoe matin'ny Covid ny zokobe mpanao gazety Gilbert Rarzatovo vaovao milatsaka zany izy io dia niezaka nanao le recoupement zay ao anatin'le izy fa efa manao publication daholo moa namana rehetrarehetra zany Mahelanty Manadafa efa manao misy efa maromaro zany mamoaka an'izay publication zay entinentenena amintsika hoe tena enjana be le Covid amin'izao fotoana zao satria tena beda be mihitsy zany no alavon'le izy ary zay ny entinentenena amintsika hoe mila fitandremana tanteraka mihitsy ao anatin'ity Covid ty ny gestion an'ity Covid ty satria zany zavatra tena hoe tsy neritreretina zany ao anatin'le izy dia zay no mitranga zany dia tena hoe tohina tanteraka ny fonao maheno ny zavatra ohatran'izany zany ao anatin'le izy ary tena mirary finoana fianakaviana manoloana ny zavatra ohatran'izay satria tena hoe tsisy neritreretra zany zavatra zany mitranga ninao teo vao teny hoe ny mpanakanto ny mpitsabo ny tompon'andraikitra maro samihafa mpanao gazety mpikirakira ao anatin'ny ainao manjery voakasika le izy daholo zany hoe tena tsisy arofanina hoe
hitanao mazava isoroana an'le izy mihitsy zany etiny mpitondra fanjakana moa zany zay vo dia tratrany mbola afaka manao ivasana mandeha mitsoka makany ala reny mitsabo tena sotran'izany fa tsy matokony mpitsabo gasy fa ny eto zany dia tena rahantsika malala hoe zay ny olana ary etsika mety ametraka sosikevitra zay zany tena hoe ny alakotsina ohatra somarana pako kely an'le fanazavanao teo satria nyresaka an'lizana tonga dia narotrika eo zany hiditra hoe mila maray mesure koa tsika atao anaty miara-manonjy ty satria mihiboka zany le toerana anaovana an'le fandaharana dia mety ho iverina amin'le tsy misy sary angamba aloha tsika ao anatin'ny fotoana lavalava mba hisoroana an'le fiboana maromaro ato anatin'ny studio ohatran'izao rehefa manao an'le fandaharana so dia gaga indray nareo efa maninona tsy sary le izy fa tena aloha miezaka mandeha amin'izay tsika hisoroana an'izay zany manomboka amin'ny herinandro angamba aloha ho raisitsika zay fepetra zay mba fa tena enjana be le fianaka le covid amin'izao fotoan'izao ary tena tsy maintsy mila mandray fepetritsika miaro ny tenatsika zany ao anatin'le izy fa ilayntsika ny fisin'ny miara-manonja fa mila salama koa tsika manao an'ity miara-manonjy ity fa tsy hoe marary dia zay zany no ataontsika hoe fepetra tsy maintsy ho raisina zany ao anatin'le izy aleo tena mandray fepetritsika hoe tena rehefa miverina amin'ny lohan'ny tsara amin'ny fahasalamana vao tokony mamerina sary indray tsika manomboka amin'ny herinandro ambony angamba zay no jerevana dia mialatsiny honorable somana anapaka kely an'izay nitondra an'izay vaovao zay tsisy mihitsy satria tafito tao anatin'le thème mihitsy ary amin'le fotoana zao tena miteny an'le izy mihitsy moa zany dia miombina alahelo miaraory amin'ny fianakavian'ny maty rehetra tsika ary mampahery anareo rehetra zay marary amin'izao fotoana zao fa ity zany personne n'est à l'abri zay amin'ny teny frantsay le izy hoe na izy tsy manavakavaka na olombe ianao na tanora ianao na inona toerana misy ianao ny asanao rehefa tratran'le aretina fa ny zavatra tadavintsika fotsiny dia hoe samy mitandrina daholo alohantsika rehetra ary manandraka an'le geste barrière eto moa zany dia toiziko le resaka le hoe raha misy marary marobe zany le olona hoe tsy mety mbola tsy mametsinan'Andriamanitra tsika raha ohatra ka misy ny fahafatesana ozy izy moa le filoham-pirenena rehefa miteny misy fanenjehana n'le filoha Ravalomanina foana taloha amin'ny resaka la pont le pont misy dispel le virus sy ny rehetrarehetra enjehana ianao rehefa tsy mahay miteny an'le teny vahiny fa eto kosa ny filoham-pirenena mihitsy ny eto tsy mahay teny gasy aloha zany resahana raha kabary izy isao anareo mbola misy anaty YouTube any zafady isao le teniteneny hoe nindaozy ny fahafatesana nindaoza ny fahafatesana nindaozy ny fahafatesana no izy monsieur le président dia ny fahasahiranana fa tsy ny fahasahirianana zany rehetrarehetra zany ge teny gasy ty ny teny frantsay na teny anglisy rehefa tsy mahay tsy fanomezantsiny fa tsy teny razantsika fa ny teny malagasy kosa raha ohatra hoe mba sendra lapsus na fadisoana fa raha imbe dehibe anao miteny nindaozana fasahirianana zavatra ohatrohatran'izany fa le olona maty amin'izao fotoana zao zany dia hoe misy olona mety nanana chance ihany raha mba hoe ny bénéficier n'ireny intubateur reny fa nataon'ny fitondram-panjakana ambin-javatra zany raha ohatra ka ny volany lanina tao anatin'izay fotoana zay mbola veritsika eto fa ny vola tameritaona efa niakatra fa $600 millions fotsiny fa $817 millions no vola azotsika idina amin'izany coronavirus zany pandémie zany fa tsika tsy mividy fitaovana mihitsiny hoe entina monjena sy hiatrehana zao zavatra mitranga zao sokafana dao zao nivoaina dao indray ny hoe centre andraisana amin'ny marary ny any MCCO Inivato hoe nivoaina tamin'ny alina atao anatin'ny conseil des ministres fa le izy mbola tsy maharaka naiza ny hôpitaly zay andehanantsika ary ny fitaovana tsy ampy mila intubateur za tena ilaina amin'izao fotoana zao andreo forme tena très grave fa mampalahelo rehefa tsy manana an'izany le firenena malagasy dia efa mionona zany efa mboarina ny saina ary tena enjana be ho amin'ny malagasy zany hoe manana maty dia tsy maintsy alevina eo alevina ny apitso maraina ohatra zany zao ny sami moa zany isan'ny tena makafiana zany lolo sy ny tariny zany fa tena tohina ny foka hoe lasa koa ny andrarezana anankiray dia eo koa zany ny zokobe Gilbert Razatovo koa zany dia nindao sy ny fahafatesana dia mampahery ny fianakaviana foana fa ianareo marary ihany koa zany dia hoentina mbavaka foana isanandro satria hienjana ny zavatra mandray antsika mahazo antsika ka izay mbola verina amin'ny kabaran'ny filoham-pirenena resaka vaksiny ihany satria na izy raha tsy malala ny atao hoe vaksiny oza hoe ampianaro ny zaza hianatra fa ny vaksiny tsy atao hitsabona marary andre matofilo
vaksiny atao iarovana ny aretina tsy hitrangana hiatenuer na apalefaka n'le aretina fotsiny. Le filazana mantsy mbola tsy misy vaksiny mahasitrana ny variant sud-africaine. Fanafody ny protocole zay itsabona amin'izao fotoana zao PDB eran-tany eto Madagasikara mbola mampiasa ny protocole maromaro tsika eto, anisan'izany ny protocole Raoul. Fa hatramin'izao aloha tsika tsy afaka miteny mihitsy fa ny CVO plus ny tena mahasitrana ny olona eto satria ny avis scientifique amin'izany tsy misy. Ary tsy mbola manaiky an'izany na ny OMS na izy teto ange niady hatramin'ny OMS ny divana hatramin'ny Institut Pasteur tamin'ny herintaona ny diva ny fitondram-panjakana ary nalaina baraka mihitsy Institut Pasteur teto tamin'le nampiakatra hoe PDB ny canouveau kanjo ny afaka pitson'iny dia miverina tena hoe PDB ny canouveau fa ny justifiena fotsiny ny nanomezana ny marché ho an'ny namanamana clinique privé namanamana dia nalaina baraka ny Institut Pasteur zay manana ny référence sy ny autorité tsy azo valozana eran-tany. Zao tsika nefa zao hoe ny variant sud-africaine ny Institut Pasteur ngeny nandefa anazy makany ivelany. Fa eto fanomezana tsiny ary faniliana ndraikitra fanao foana isaky ny fatao ny fitondram-panjakana. Ce sont toujours les autres no diso, ny hafa foana ny diso. Fa eto dia mamerina indray hoe tamin'ny herintaona ny fahatarana fangalana fanapa-kevitra hoe idio sisy tany noho ny ampody isy toerana dia niditra ny aretina satria taraiky nandina ny sisy tany. Ary mbola nisy ngamba ny namana sy havana tokony nandeha tamin'le avion nody farany regny. Fa zao koa niditra ny aretina satria navela mibananaka be tany Anosy be, tonga foana ny fiaramanidina tonga daholo zao olona rehetrarehetra zao nitondra aretina. Tsy magaga raha ohatra ka feno aretina ny Anosy be. Ary vetivety dia nisy keo ao Mahajanga satria ny fandraisan'ireo fanakaiky ireo nomena tsiny mibotra avany Comore hoe reny nitondra ny variant sud-africain ole retsy fa manina mame ahoana moa zany tena fitena zany mitady bouc émissaire jamais responsable tsy miassumer ny responsabilité mihitsy le mpitondra fanjakany lasa botry ny comorianina indray ny lasa mahazo tsiny nitondra variant sud-africain lazaina fa navela teny tsy navela niditra dia navela teny amin'ny ranomasina teny dia io tena sura mihitsy filohampirenena nisy maty tao. Fa rehefa nisy maty tao dia rehefa navela teny amin'ny ranomasina le botry comorianina dia natao inona le izy avy eo zay ny fanontaniana zay ny tohiny nandrasan'le vahoaka taminao. Ny teny Tsiloboto moa zany hoe queue de poisson hoe nisy botry avany Comore tonga dia tany Mahajanga dia tsy navela niditra le izy satria nitondra olona marary dia sura mihitsy ny tenanao fa hoe nisy olona maty tao. Dia rehefa tonga le botry ara dia natao ahoana navela niditra sy navela niditra, natao ahoana le olona marary sy le olona maty tao. Fa zay tena sura fa ny avion mibananaka tany Anosy be no napiditra variant sud-africain teto Madagasikara. Dia zao ny vokan'izao. Dia izy indray no mena tsiny ny mpanohitra ny napiditra ny indray. Avy eo ianao miteny fa tsy misy mbola vaksiny mahafaka ny io variant io mbola zao. Dia mbola diso indray aloha zavatra lesona mena anareo raha ankizy malagasy. Tsika nianatra hatramin'izay vaksiny dia atao fanefitra ny aretina fa tsy natao hitsabona ny aretina. Elo andrindra dia le tsabo ny paramedy zay lolarana ty ady ty tsy ampy fitaovana misy efa misy maty zany malo zany dia misy anankiroa ny paramedy fa manankiroa monjy ainy fa tsy reo no atao sacrifienao nony ny anareo le oeraoera CVO tsisy ngilo tsy zany no ilainy vahoaka ny tandro filaminana zay miatrika ady ihany koa mila n'izany fitaovana zany koa reo iarovana ny aina fa tsy ny CVO akory ny maharo anazy akory eoka le retsy. Rehefa marary le olona dia jerena fotsiny nareo ny manana fafahana manao ivasanana any amin'ny clinique privé fa jereo le vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao olona nandalo teo ndotam-penaka ny tenako tamin'ny maraina na teo amin'ny village voara na teo amin'ny hôpital Manarapenitra fa olona sy olona milahatra olona marary be dia be ny ao mampitomany ianao mahita zavatra ohatr'izany. Ny any amin'ny hôpital rehetra feno daholo
ary marina ny tenena teto hoe akafepetraka koa tsika eto satria mila miaro tena satria sanatry ny vava misy marary anankiray amintsika dia raharaha be zany. Mbola misaotra an'Andriamanitra aloha mbola tahiny fa izany ara ny vavaka tsy arahana asa koa tsy maintsy tsy misy vokan'izany. Fa tsika mandany vola amin'ny zavatra tsy tokony andaniana vola amin'izao fotoana zao ny traitement inégalitaire zay hitantsika mitranga amin'izao fotoana zao ary nafandraisana ny reny fanapa-kevitra hoe tonga dia hidina ny any Anosy sy any Mahajanga reny eto Analamanga nge feno be mihitsy ny olona marary. Fa ino moa zany mampalahelo tsy mba hita an'ilay fitondram-panjakana hoe zavatra mitranga amin'ireo ankizy sy ny olona zay mandeha raha va any Mahajanga andeha any Mahajanga moa zany dia eo Ambondromamy dia efa mijanona ny fiara tsy mahazo mandeha intsony manohy any Mahajanga. Fa raha va any Mahajanga indray dia aty Anjiaji en croisement Anjiaji indray no mijanona ny fiara dia ny olona voaterena mandeha tongotra asa sahabo 18 na 20 km ny elanelany Anjiaji sy Ambondromamy andehanana tongotra olona efa sahirana olona mijaly ary matoa ny olona mandeha taxi brosy nge noho tsy fananany tomobile noho tsy fananany vola andehanana avion tsy mena fepotona koa ireo olona reo hoe amba farafaratsy andeha ody any aminy ody any Mahajanga. Ny olona va any Mahajanga hoe mipetraka eto Antananarivo moa efa hafa zay fa le olona andeha hamonjy fonenanana dia misy aretina ary ihany eto Antananarivo koa nge misy aretina fa le olona raha tsy maty ny anohanana satria tsy manana fahefana hijanona eto Antananarivo ny maty ny arerahana mandeha tongotra fa ny manam-bola afaka mandeha avion raha amin'ny 31 mars vao midiny ny seranam-piaramanidina. Zay le traitement inégalitaire resahako io. Ny olona manana foana no mena vahana sy mena privilège fa manina raha mba mena fepotona koa le olona mody makany amin'ny Nosy sy makany Mahajanga na niala tany Mahajanga fa tsy hoe vao niteny androany dia rapitsy raha fakapitsy le olona dia efa tsy maintsy nandeha. Zay le traitement inégalitaire resahantsika eto. Ny filoham-pirenena ny teny teto hoe tsy manakana le vaksiny efa tsara aloha zay efa mivoatra ny adala ihany no tsy miverina amin'ny ina moa zany amin'ny heviny fa tsy maintsy hiverina amin'izay heviny zay ihany satria droit humain fanaovana vaksiny na filoham-pirenena raha tsy afaka miteny hoe zahako maître ianitra tsy azoko ataony manao vaksiny anao sitrapoka io. Rehefa te hanao vaksiny dia manao vaksiny. Rehefa te hihinana fanafody zay tiako hohanina rehefa te hihinana fanafody zay mahasitrana everiko fa mahasitrana ana safidiko zay droit humain zay. Fa le filezana hoe voaka malagasy aloha miandry zay vonona ny filohan'ny RMDM Flora Valmanana efa miteny hoe vonona anao vaksiny. Ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny kabarana dia hoe afaka manafatra vaksiny ireo masovoam-pirenena ny ambassade zany ny organisme internationaux tsy niandry anao nge ireo efa nanana vaksiny ireo ary ny teratany efa manao vaksiny. Ny mpiasa malagasy miasa amin'ireny ambassade sy miasa amin'ireny organisme internationaux reny efa manao vaksiny safidy reny tsy niandro fitondram-panjakana izy hiteny an'izay satria citoyen amin'ny fireneny zay manao vaksiny. Fa le voaka malagasy aloha zany eto zany dia otage aloha dia eto sika zany miandry eto aloha zay sitrapo eto fa zay araka ny tenenay vonanao vaksiny zay fa tsy le vaksiny afaranareo. Aleo zay hitan'le lalana hafa miaraka amin'le filohan'ny RMDM zay efa mitady ny lalana ahafahana manome vaksiny ho an'ireo olona zay te hanao an'izany. Ary mbola resahana farany eto moa zany dia resaka famoriana vahoaka aty tsy maintsy asiana resaka satria noferana 200 ronjato ny olona afaka mivory fa rehefa ho aniza ny fanapa-kevitra raisinareo dia taterahana. Vonkabariny ny filoham-pirenena dia teny Ankatso hitantsika exposé tamin'ny aretina manontolo ny mpianatra teny Ankatso rehetra. Rehefa inona ny teny ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo mamory olona mihoatra an'izay 200 zay fa hitantsika io fa ny ministry ny tanora dia nahazo dérogation ahafahan'ny mpijery baolina 1500 manatrika baolina raha amin'ny 30 mars. Ho aniza zany ary mbola grave eo anatin'izay dia hoe ireo olona reo manao fitiliana aloha vao mijery baolina. Ngany 48 heures na 20 heures alohany io na 24 heures alohany io na 72 heures tena migarantir fa tsy azo an'le virus le olona anatin'izay fotoana zay ka tsy hamindry.
fa raha misy zany testana ho an'olona 1500 zany ame ho an'le vahoaka mila anazy marary sy olona am'izao fotoana zao zany e ny any ivelany ihany nge tsy manatrika ny olona tsy misy baolina mijery misy mpijery zany tsy olona zany fa zay le tenena foana oeraoeranareo ty ame ho an'le olona mila anazy zany 1500 testa zany zany akory tsy manakana ny barea ho resina tsy ho resy akory aleo zay tabataba fa tsy mety ny zavatra atao eto amin'ity firenena ty e mpitary vato vilambava ny zavatra ataonareo eto ny olona fa maty daholo eto tsy mifidy tsony ty na iza maty eto fa mbola exposena am'zany fa le mbola fanaovana tsinitsina le olona 1500 testa zany efa mavita olona 1500 zany fa tsy ho an'ny mpijery baolina zany efa nilanina tamin'ny Airbus 320 ny vola efa nanao fitsangatsanganana daholo ny olona rehetrarehetra nandeha zay nandeha nakany zay olona tsy tokony nakany akory dia aleo mba hisitraka an'le 1500 testa le vahoaka malagasy mila zany za tsy miteny hoe Tananarivo fotsiny fa ny any amin'ny faritra rehetra mila daholo zany no maika amin'izao fotoana zao ary nitaovy traitement mitovy ny vahoaka malagasy naiza tsy misy hoe faritany Analamanga ty ny faritra Analamanga ty na faritra izy ty fa mila daholo ny rehetra zay no zavatra tiako tenenina androany fa efa tonga eto ny namana Mamirabenirina eto ihany koa ny namana Rabikijana dia aleo indray zareo indray nanoana anazy fa dia mametraka ny veloma finaritra ao antsika rehetra kopakopa tanana ary samy mahereza daholo samy tahin'Andriamanitra tsika rehetra misaotra madame le député miarahaba antsika rehetra miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana miarahaba antsika atao amin'ny studio rehetrarehetra miarahaba manokana ny vahoaka ao amin'ny district eny Ambohidratrimo koa amin'ity resaka androany ity ampifaliana tanteraka indray no iona neto androany andro vitsivitsy tsy tafaresaka teto ty moa natapakandro na ndray andro tsy miona dia efa betsaka ny zavatra tsy maintsy resahana satria izay no antom-pisian'ity fandaharana ity maika fa andro vitsivitsy zao kanefa tsika koa tsy maintsy tatana ny mifeny fotoana satria tao anatin'ilay fandaminana vaovao napetraka izany fifezana amin'ny fotoana eto amin'ny fanatanterahana ny fandaharana izany na tsy zany anisan'ny hovoizitsika mafy eto anisan'ny ho averimberitsika eto ilay resaka momba ny demokrasia indrindraindrindra vokatry ny teny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy lasa teo fitrandrahana azo natao tamin'ny nataony iny ary maro no hevitra azo tsoahana ao anatin'izany ny any tiako amezana azy dia zao tonga amin'ilay tenin'ny député Anitra teo ilay notion ilay fomba fijery ilay famaritana ny zava misy mihitsy no tsy mitovy lasa sanatria arakaraky ny olona teny mety hoe arakaraky ny fironana ara-politika koa ve sa ahoana fa lasa voapirofo hoe zavatra hita maso androany ve no ametrahana famaritana ho an'ny zavatra anankiray lasa tsy misy dikany intsony ny zavatra ny famaritana napetraka sy ny zavatra ny anarana hanika raha ire hiverina hoy aho hoe hiverina amin'ny resaka demokrasia tsika dia miova arakaraky ny olona miteny ny dikany sy ny famaritana azy raha ilay enontsika tamin'ny asabotsy alina zao ny resahana dia azo adika hoe ny demokrasia zany dia ny fahavitan'ny fifidianana anankiray ary rehefa misy olona lany voafidy tamin'ny alalan'ny fifidianana dia zay no atao hoe misy ny demokrasia ary raha nahateny ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany hoe ny mpitandro filaminana dia natao hiaro ny demokrasia dia izay mihitsy ho hitondrany zareo azy hatramin'izao satria ny mpitandro filaminana dia natao hiaro azy zay misy nefa lay mandiso lay maritana satria isika rehefa tena mijery hoe takininona ny famaritana azy antsoratra dia milaza hoe ny atao hoe demokrasia dia fahefana avy amin'ny vahoaka
dia izay no lasa mampisy dika vilana hoe rehefa avy ny fidy ny vahoaka dia eo a izay zany no endriky ny demokrasia. Kanefa koa etsy an-daniny a dia hitantsika fa misy famaritana diso inina apetraka satria fantatsika tsara fa ny endrika isehon'ny demokrasia dia maro ary nlazaina teto foana hoe anisan'ny ezaka ny masoana tatoato ny fametrahana n'ilay demokrasia tena izy ny dikan'izay misy rafitra demokratika, misy rafitra avoaka amin'ny alalan'ny demokrasia ary misy ny lalàna napetraka ifehany io amin'ny mesata ho an'io demokrasia io. Raha tsy resaka fa tsy ny endriky ny fisian'ny fanoherana isika. Raha ilay resaka enitsika tamin'ny asabotsy alina no roritiny eto dia midika zany fa tsy ilana ny fisian'ny fanoherana ny demokrasia. Izay zany ny fomba fijeren'ny filoham-pirenena azy fa izay lany tamin'ny alalan'ny fifidianana no mipetraka azay ny endrika demokrasia. Fa ny fisian'ny fanoherana dia ivelan'ny demokrasia. Tsy azontsika ho adinoina nefa tamin'ny andron'ny teteza mita, tamin'ny androny tany amin'ny taona fiandohan'ny taona 90 no nanomboka nanapa-kevitra ny mpanao politika ny amin'ny ametrahany demokrasia. Nandeha tsy kelikely zany ary tamin'ny andron'ny teteza mita farany teo no nametrahana an'io lalàna izay mifeho ny demokrasia io. Lalàna mifeho mpanohitra, lalàna mifeho fanoherana eto Madagasikara ary manome endrika demokrasia eo amin'ny fitantanana ny firenena. Mametraka ny anjara andraikitry ny mpanohitra, mametraka ny mamaritra hoe iza no atao hoe mpanohitra miainga avy aiza ny mpikambana ao anatin'ny fanoherana, ahoana ny fomba ahafantarana azy ireo, ahoana ny fomba ananany ny anjarany, anjara toerany eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny mahampanohitra azy. Ary fantatsika hoy fa tamin'ny andron'ny teteza mita izay tarihan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no nametrahana an'izay ny fanoherana izay, zany hoe nametrahana an'izay dingana anankiray manatsaratsara kokoa, mampandroso kokoa, mametraka kokoa ilay endrika demokrasia eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena. Ka izay ilay tena koe indraindray inina takonana izay endrika izay satria tsy mety amin'ny rehefa izy ny eo amin'ny fitondrana. Ka eto izay dia mahita hoe raha ny hevitra takarina avy amin'ny zavatra nolazainy ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy dia tsy endrika anatin'ny rafitra ny fitondrana ny mpanohitra fa manana ny andraikitra napetraka araka io rafitra demokratika, araka io rafitra ny demokrasia io. Ka ny tiako amafisina dia izao hoe tsy izay tiany izay mandray fitenenana lazaina no izy, ho tenenina no izy, fa izay rafitra napetraka ny fiarahamonina. Tsika tsy afaka miala eo anivon'ny fiarahamonina iraisan'izao tontolo izao, eo anivon'ny foto-kevitra iombonan'izao tontolo izao, eo anivon'ny rafitra izay ny fanekena, zany rafitra demokratika zany ange ifaneken'ny firenena maro eran'izao tontolo izao zany. Ary zany na tonga hoe rehefa tsy ara-pomba demokratika ny fifandimbiasam-pahefana nitrangatsika teto amintsika zany tamin'ny taona 2024, zany na tonga hoe voasazy ny firenena malagasy, voasazy ireo andian'olona tomponantoka tamin'izany endrika fanatanterahana ny fifandimbiasana tsy nisy demokrasia zany. Ary zany na tonga ny firenentsika nitsoka tao anatin'ny kizo sy lavaka lalina taoriana zany fotoana zany satria ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny fiarahamonina iraisam-pirenena dia samy tsy nanaiky, samy resy lahatra fa tsy fifandimbiasana ara-pomba demokratika nisy teto tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2024. Ka ankehitriny ve rehefa ireo tomponantoka tamin'izany zavatra zany no tonga eo amin'ny fitondrana dia manova ilay foto-kevitra maha-demokrasia ny demokrasia, manova ilay notion ny demokrasia mihitsy ary manana ny famaritana manokana izay ataony mifandraika aminy. Ary izay ny iainantsika hatramin'izao, izay no nitabatabaina iteto foana hoe anisan'ny tolona lavitrezaka, mahalavitrezaka sy mahafohy ezaka azy moa arakaraka ny atratrarantsika ny tanjona ihany, fa hatreto aloha
dia verinay fa tena mbola lavitrezaka anisan'ny tolona lavitrezaka ny fametrahana an'izany demokrasia tena izy zany raha ny tenin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena tamin'ny herinandro hoe ao anatin'ny lapam-panjakana ao anatin'ny règlement intérieur fitsipika anatin'ny mifeny anteny miera-pirenena misy endrika ahafahan'ny mpanohitra maneho ny heviny sy manana anjara eo amin'ny fitariana dinika zay tokony hanana endrika demokratika dia hoy izahay hoe ka ilay endrika demokrasia ao anatin'ny anteny miera-pirenena mihitsy ngeny tsy mbola mipetraka hatramin'izao hoe tsy vizana izahay manazava an'izany tsy reraka izahay milaza an'izany hoe ekenay fisian'izany lalàna izany miara-manaikitsika efa misy ary efa napetraka ny lalàna ny fehmifanoerana na amin'ny ao anivon'ny antoko politika amin'ny ankapobeny na anivon'ny anteny miera-pirenena fa mandraka tiany androany tsy mbola mipetraka izany rafitra zany ao anivon'ny anteny miera-pirenena ka tsy mbola misy ny lalana ahafahana ny mpanohitra ao anivon'ny anteny miera-pirenena maneho ny heviny mba tsy tenenako ary hoe ao anivon'ny anteny miera-pirenena tsy mbola mipetraka amin'ny fomba ofisialy izany solombavambahoaka na vondrona parlementaire mpanohitra zany vondrona parlementaire timma fotsiny no ao fa mbola tsy napetraka amin'ny fomba ofisialy ny mahampanohitra azy ary zany mahatonga anay miteny hoe mandraky tiany androany dia mbola tolona mitoy io ary mbola tolona lavitrezaka fa indrisy ny filoha-pirenena izay mitarika ny firenena mihitsy amin'izao fotoana izao no mandiso ilay fomba fijery mandiso ilay endrika demokrasia ary milaza n'ilay izy amin'ny fomba ofisialy ka mandiso ny fomba fijery ny olona izay no hevitra anankiray tiana hozaraina akoatr'izay nresahan'ny solombavambahoaka anitra Razafy Manatsoa teo ilay hoe fidiran'ny inona ty izy Covid-19 tamin'ny alalan'ireo botra avy any Komoro ary voalaza fa nailika tamin'ireo ny antony mahatonga ilay variant avy any Afrika Atsimo eto Madagasikara tsy tamin'iny fidiran'ny Covid avy any Afrika Atsimo iny ihany no ananana ahitana endrika fanalahana andraikitra amin'ny fanatanterahana ny raharaha eto anivon'ny firenena fa amin'ny zavatra rehetrarehetra atao dia indrindra rehefa misy ny tsy fetezan-javatra dia mifanilika andraikitra ny tompona andraikitra rehefa metimety amin'ny zareo nefa dia tonga amin'ilay fomba fiteny vaovao tatoatona laza hoe no oeraoera sy miblingiblingy no lasa loha ka raha iresakitsika ohatra ny amin'ilay fizarana vatsom-pianarana izay nahatonga olana tato anivon'ny volana maromaro teto Madagasikara zay teneninay foana hoe tokony hitovy ny fomba fitantanana eran'ny Madagasikara tokony hitovy fomba famahana olana sy ny vahaolana entina amin'ny université tsirairay avy ary tokony hitovy ny fomba fiasa ilay ny eboebona hoe ny digitalisation no nandrasana tsy nahafahana nanatanteraka ny fizarana ny vatsom-pianarana iny aminay efa fanilahana andraikitra fa raha nahamarika isika lazaina ny digitalisation lazaina ny famoahana carte bancaire dia efa miomana ny any amin'ny banky fa raha misy ny tsy fetezan-javatra dia efa ailika any amin'ny système bancaire indray mety ho fahataran'ny fivoahany io zavatra io oriana kely zao moa izy mbola tsy araka ny tokony ho izy mihitsy rahantsika malala ny zava-misy fa tiana itenenina fotsiny dia zao hoe tsapatsika hitatsika ary efa tsinjo fa miaina ao anatin'ny fifanilana andraikitra tanteraka ny fitantanana ny firenena eto Madagasikara anisan'ny resaka mandeha tatoato koa ary tiana iasiana tsindrim-peo kely eto ihany ny resaka fampidirana ireo mpampianatra framma ho mpiasa-panjakana eny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena misy fotoana tany amin'ny distrika misy miantso manantona fikambana amin'ny mpampianatra malala an'izany ianareo zay tafaresaka tamiko miteny amiko hoe ahoana monsieur le député fa sao dia mba ampidirina amin'ny quotanao zahay dia gaga hoe quotako ahoana ka izany izy ireo tamin'izany fotoana zany efa tamin'ny taon-dasy zany ry zareo nahalala fa misy fizarana quota isaky ny député
tany anivon'ny ministera tany ary tsy gagytsika raha nahita tamin'ny tambajotra tserasera tatao anatin'ny andro vitsivitsy farany nivoaka ny nafenina tamin'io resaka io fa hay tokoa tena misy le izy fa tsy ny solombavam-bahoaka rery tsy ny solombavam-bahoaka rehetra no manana kôta ary ilay resaka kôta dia tena mifanohitra tanteraka amin'izay tokony ho fomba fiasa aradrariny izay heverintsika fa manana endrika kolikoly amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia gagytsika raha mivoaka tamin'ireny hainao manjery mpanjakana ireny afatra hifanaovana solombavam-bahoaka sasatsasany amin'ny tompona ndraikitra ny anivo ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny fandrindrana n'ireo kôta isaky ny distrika na isaky ny solombavam-bahoaka ireo fa dia eto dia amaly amin'ny fomba ofisialy ireo mpampianatra fram miandro recrutement na vita dossier nanaraka ny dingana ara-dalàna rehetrarehetra nandritra ny taona maro eto dia amaly amin'ny fomba ofisialy hoe azo zao a vao mahazo ny tianareo lazaina zao vao fantatro fa tena nisy le kôta fa iza manokana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo dia tsy nahalala ny fisiany zany ary tsy manana n'izany kôta zany fa mampatsiaro a zavatra vitsivitsy zany rehefa miresaka an'izany isika ohatra tamin'ireny ino ty izy tamin'ireny fitantanana ny fanampiana tamin'ny valanaretina tamin'ny taona lasa ireny tonga saina eto hoe hay tokoa na tamin'ireny arange zany dia efa nanana endrika kôta ny andraikitra tamin'ireny niady teo anivo ny fahefanam-panatanteraka ny solombavam-bahoaka rehetra mba ahafahana manana andraikitra mivantana eo amin'ny fitsinjarana ny fanampiana makeny fotony fa ny zava-misy mandraky tiany androany dia ahapahana solombavam-bahoaka izay ataoko hoe manana ny loko mitovy amin'ny fitondram-panjakana na manakaikikaiky any no nanana nyreny fahafahana ny resaka mivantana tany amin'ny ministera sy nampita mivantana nyreny zay fanampiana ireny dia ny fotony dia tsy gagy sika raha ohatra ka nahazo valiteny tamin'izany fotoana izany ary tena nahazo an'izany valiteny zany zahay raha nanontany namana sasany solombavam-bahoaka hoe fa ahoana ny fandehan'izy ity fa misy vahoaka sasany misy fokotany sasany misy quartier sasany misy commune sasany mimenomenona hoe tsy mahazo anjara tamin'ireny fanampiana ireny saika ilay amoron-dalana morony lalam-pirenena saika ilay akaiky ny Antananarivo daholo ny mahazo an'le izy fa le faritra tena any ambany vohitra tsy mahazo an'le fanampiana nefa samy hiaran'le krizy daholo inona valiteny avy amin'ireny namany ireny tamin'izany fotoana izany avoaka izy hatreto tsy iarahany ity indray mitoraka ity tsy resaka iarahana na tsy iarahana izahay koa afaka manao zay kely mba vitanay ary manao zay tratranay zay amin'izany tsy nyresaka iarahana na tsy iarahana zay tsy mila miaraka na tsy miaraka amin'ny fanatanterahana an'io zavatra io fa ilay manao fizarana amin'ny tanila ilay manao fizarana tsy aradrariny ilay manao fomba fijery tsy mitovy eo amin'ny fitantanana nyreny fanampiana ireny tamin'ireny fotoana ireny ary mbola mitohatra amin'izao fotoana izao reny ny tsy tiana hitranga fa dia eto dia manao fanambarana fomba ofisialy koa hoe izany ny valiteny nitranga ka tsy gagytsika zany fa ny zavatra rehetrarehetra dia misy kôta amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary ny kôta dia ho an'ireo mitovy loko amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary tsy gagytsika eny fa hatramin'ny ministera hafa izay manao raharaha eny anivon'ny commune isan-karazany gagy zahay eny anivon'ny tambajotra serasera eny anivon'ny ainao manjery no maheno député avy aty amin'ny fanoherana hoe tany amin'ny farim-piadidina nisy an'izao nidina tany ny tompona ndraiky teny anivon'ny ministera tany ny solombavam-bahoaka anankiray any amin'ny toerana misy solombavam-bahoaka anankiroa izay ao anatin'ny antokony fitondrana fa ilay solombavam-bahoaka ty anivon'ny fanoherana efa esorona tanteraka zay ve zany le endrika demokrasia mbola mamoaka n'ilay endrika diso eo amin'ny fomba fitantanana ny atao hoe demokrasia koa izany ka tsy gagy sika raha mitranga any amin'ny faritra sasany any amin'ny commune na akaiky io na lavitra
ka tsy mahalala sy tsy ampisehoana tsy ilazana ny zava-miseho. Ireo tompona ndraikitra sy olom-boafidy avy aty amin'ny fanoherana fa izay le kôta miseho amin'ny endrika maro ary manomboka eto tsika dia hitrandraka an'io indray hoe inona avy indray zany ny misy kôta ny ananinaninany. Ny amin'ny resaka tsenam-baro-panjakana moa dia efa tsy asiantsika resaka ntsony. Maro amintsika mahalala mihoatra lavitra noho izahay ny amin'izany hoe misy kôta io zavatra io. Tsika tsy miady amin'izany fa ny andrasantsika dia hoe mahavita tsara araka ny tokony ho izy ve reny nomena kôta manokany ireny, mahavita tsara ara-drariny ve ireny nahazo kôta manokany ireny ary manaraka ny fenitra taky ny fanatanterahana asa ve izany fanomezana kôta manokany izany. Sao dia sanatria mivavaladiny lela fijerevana tombontsoa manokany ny mpahazo kôta fotsiny fa ilay vahoaka ny fotony dia tsy mahalala ny marina. Mahalala an'izany zay fa any aminay ihany misy commune misy asa mandeha amin'izao fotoana izao izay ministera hono fitondram-panjakana no nanome an'ilay asa ho an'ilay commune. Izany hoe tsy ilay commune, tsy ny filan-kevitra, tsy ny be ny tanàna no napakevitra ny filana an'ilay asa fa ny fitondram-panjakana avy any ambony ihany, satria mitovy loko angamba be ny tanàna sy ny fitondram-panjakana no nanao hoe ino misy raha ilainareo. Asa fanorenana foto-drafitrasa mandeha amin'izao fotoana izao dia inona no mitranga? Fefena tanteraka ilay chantier, fefena tanteraka, tsy misy mahalala na iza manao an'ilay asa ao na inona mifandehany ao ilay orinasa manao an'ilay asa koa moa dia mandrara mihitsy. Na ny olom-boafidy ara dia tsy mahazo miditra ao, mandrara tanteraka ny fidirana ao anatin'ilay faritra fa dia hoe io anjaranareo, kôtanareo zany. Dia kôtany tsy fantatra na kôtany na kôtany iza fanatanterahana an'ilay asa fa miseho lany, miseho masoandro manomboko izao io fomba fiasa fananana kôta eo anivon'ny mpitondra fanjakana ny fahefanam-panatanteraka sy ny mifanakaiky amin'io. Fa amaranako ny fandraisako fitenenana angamba dia tsetsatetsa tsy aritra kely vokatry ny fahenoana vaovao tamin'ny enina manjerimaly ny amin'ity resaka test sy statistika momba ny Covid ity. Tsy izany no mahalala inona sy manana vaovao mihoatra no namana hafa fa somary nanaitra fotsiny le hoe amin'izao fotoana izao ny mpitsabo efa mahalala ny sorotra retina, mahita ny sorotra retina hoe tratra ny coronavirus ny olona anankiray dia tsy misarika ny olona intsony mampanao test fa tonga dia fitsaboana sahazana alefa. Ny tiako anarana ny saintsika rehetra fotsiny dia izao, midika izany fa io tarehimarika voaka isan'andro tatoato dia tena lavitra ny fahamarinana sy ny tena zava-misy, satria io dia miainga avy amin'izay testa sy fizaham-pahasalamana natao teo anivon'ny sampandrara sahan'ny fitondram-panjakana fa eny anivon'ireo mpitsabo tsy miankina, eny anivon'ny tobo-pahasalamana isan-karazany eny misy marary be dia be izay efa tonga dia andraisan'ny mpitsabo fepetra sahaza azy satria ny fanaovana testa tsy ampy, ny fefem-potoana iandrasana valin'ny testa ela loatra sanatria ho faty le olona vao mivalin'ny testa efa nisy zany fa ny tiako anarana ny saintsika fotsiny dia izao, samy mitandrina aza mionona fotsiny amin'io tarehimarika voaka ny fanjakana io, tsy io no izy mihoatra lavitra ny io no izy fa raha sanatria tsika mahita hoe 3 sy 4 fotsiny no ao anatin'io ka ilaza hoe mbola tsy grave ty resaka ty dia ho raisiny eto tsika mianakavy ka ho izahay hoe samy mitandrina ary samy mienoeno eny amin'ny isa tanànany eny fa efa tena miara-miaina amintsika eny ny virus, miara-miaina isika mianakavy ireo fa miara-miaina amin'ny pozitif sy ny negatif fa engany ho tafavoaka soma tsara amin'ity valana retiny ity tsika fa fitandremana avy amintsika ihany fisorohana azotsika atao no fanafody voalohany amin'ity valana retina ity fa raha tsika mahita fa nano firenena matanjaka ara